betsaka ny tsy mila fandaniana 20 millions de dollars efa entsika koa zay resaka zay noe ny volany tofana an'io efa ao 20 millions de dollars be de be ny tapitele tsy mila andoavana zany fa efa tonga de vonona azo anaovana tsara fanorenana satria tsy le projet tany masoandro ny toerinay fa lay kosa le fiveloman'olona analikisa mahatohitohiny an'le fiavian'le olona mihitsy satria misy tompony andraikitra mahasamy misy tamin'izany fotoana zany ampatsivoko eto ny hoe alefa be voay nareo be voay izay misy tsy mahafantatra n'zany koa ngamba ny avoaka ny ambotro manjaka hoe aiza marina izany fanjanarana mampatahotra mampametra-pantaninina zany le hoe tsy fijerevana ny tena tompontsoan'le vahoaka malagasy dradradradraina foana mantsy le vahoaka malagasy hoe ny valopolo isan-jato tatsaha ka raha tatsaha ny valopolo isan-jato solution amin'ny fampandrona azy ve ny fanotofana ny tanimbariny zay velomany hatramin'izay ary io ny nanana ny traikefa io ano nafahany napita ndreo taranaka fara mandibony hatramin'izao reo ary io a tsy manohy tony ary tsy mikitikitika ny fiainany sasany fa ao izy a tena afaka miaina malalaka afaka maneho malalaka n'izay le hoe fiveloman'izay onandre mato erika randrianaivo nareo mpitarika ny eny ambotro manjaka moa zany zao efa tena lasa mpanao politika mihitsy ahoana manahirana anatin'izy ity mantsy ny hoe ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy ny mialatsiny amin'ny hoe fiarovana tanindrazana de zay foana no avaliny azy ny hoe misy ambadika politika na hoe ampanao politika izao a raha ny fijoroana amin'ny fahamarinana no lazaina fa misy ambadika politika raha pitsy any de angatahana eny mambriny gouvernemanta mba anakatona ny fiangonana rehetra eto Madagasikara satria mijoro amin'ny fahamarinana ny pretra sy ny pasteur izay indrindra fampanjakana ny fahamarinana ary io no mahatonga namana rehetra zay isorana am'izao ianareo anatin'ny ty émission Miara-Miampita ty te-ampiseho an'izay fahamarinana zay eto amin'ny tany sy ny firenena mialatsiny a voaingana ny mpanao politika voaingana ny tompony andraikitra voalohany tao anatin'ny firesaka fifidianana no ny teny fa nisy tsy feteza ny fifidianana izy satria nisy doublon isan'izao ka ho anay vahoaka tsotra de ty fanontaninay ataonay ahoana ny atokony fitondrana mipetraka ao anatin'ny tsy fahamarinana tsy izay no nyteny an'izany fa mialatsiny ny mpikarakara ny fifidianana mihitsy no nyteny an'izany hoe nisy doublona zao million tao noho izany le fitondrana nge zany tsy tao anatin'ny fahamarinana ahoana ny atokisany vahoaka fa tsy varotra le tanindrazana zany ary ahoana ny atokisana fa hijery le tena tompontsoany vahoaka sahirina am'izao fotoana zao zany ka zao mantsy arak'izay teninao zay hoe fahamarinana fa ny mpitondra ihany ko hoe tsy nyteny hoe raha nresaka ambotro manjaka anti économique le ataonareo inona dikany hoe anti économique zany hoe tsy tia fampandrosononareo satria efa nabaribary mazava tsara hoe hoafindrany daholo ministera de lasa aim-baovao ho an'ny renivohitra Madagasikara ma hoe renivohitra iverina kely ao anatin'ny ahoana le fandrazavanareo momba iverina kely ao so nareo hoe manohatra botolo an'ilay fampandrosoana teneniny zareo zay indrindra tsara be le fanontaniana iverina kely anatin'le memorandum économique nataon'ny World Bank Group ahako na ny banky raisam-pirenena ny fampatsiahivana amin'ny fitondram-panjakana sy ny membre ny gouvernemanta ny hoe zavatra efatra no tokony imasoan'ny gouvernemanta izay anisan'ny ambany mampahambany ny toekarentsika io zavatra efatra ny tansainy ny voalohany ny fandrarana zay hitatsika am'izao fotoana zao fa mifanoloatra mihitsy raha ny zava misy satria mpandraraha be de be nge am'izao mpandraraha malagasy plus maro de maro ny sasany migiatra ifanapigadrana ary izy mbola redressement fiscal sy ny fanakatonana orinasa zany indrindra sisy tany ny takina wakatona ny radio ny tandondomondoza wakatona za mifanohatra mihitsy ohatr'zay any faharoa de ny fambolena fantsindriny mihitsy hoe indrindra ny fambolem-bary ny fahatelo a de ny capital humain na ny resaka any amin'ny hoe fanabiazana za miteny amitsika raha ny zava-nisy nefa nytao ao izahainy na inao zany tanatin'ny télé sy ny radio na ny fitondrana fohy be aza miantso olona manam-pahaizana mialatsiny ohatra mampametra-panontaniana fa angamba ka ifezany mpitondra tsy ampy fahalalana sa tsy ampy olona manam-pahaizana mialatsiny amin'ny teny an'izany satria tsy izahainy na ny teny an'izany fa nytao amindreo no nanakona zay CV zay ka raha ohatra ka ny anatina fambolem-bary ny tena tia ny banky raisam-pirenena atosika mba hampivoaka atsika ao anatin'izao fahantrana lalina izao ny ataon'ny fanjakana nefa ny mifanohatra am'izay velo rano fasivy mba ho mpanondrana fa tsy ho mpanafatra
tsy anototra na de raidy nitoyany totovy be tsy mitatatra izany hoe tena mifanohatra mihitsy na le zavatra nytenen'le filoham-pirenena candidat izy tam'izany fotoana zany tao anatin'le velirano mifanohatra ihany koa am'le zavatra taky ny banque mondiale ny hoe ny cas social hiditra am'izay social zay raha ohatra ka ozina hoe anti économique le zavatra atao nambotro manjaka zao mantsy tsy zay ny teneny zany fa ny zay indrindra izao mantsy mba heritreretiny saitsika ve no hoe misy bois de rose nge manidiny tonga de any Singapour vao misy hita hoe ohatry ava izy reto bois de rose reto avy amin'ny Madagasikara manidina zay le sistantsika faharoa raha le are-pirenena malagasy eto no voatsinjara araky ny tokony ho izy any am'le décentralisation tsy ho surpeuplé ohatran'izao mihitsy Antananarivo fa gaboraraka be nandritran'izay fomba fijeryn'ny banque mondiale zay de noho izay le hoe tsy faiza mitantana izay fe na le hoe izay tsy fijerevana ny vahoaka ifotony ivoan'le arena zay de ao ambotro manjaka ny solution hoe rehefa voatotitra io de mandroso Madagasikara ray manontolo mba jerevony ka ny premier arrondissement ao anatin'ny capitale de la grande île mandehananareo zao eo amin'ny fopy mandrapahatonga eo amin'ny andotam-pianaka fa manoatra lavitra no ny RN 44 izay nanaovana pause pierre mampalaza saina ihany satria ngama mety masindaha-pierre ngama ny olomasina pian'le fitondrana fa mbola nanao pause masindaha-pierre de taraiky teo de nanova membre gouvernemanta de nanova ihany koa ny olomasina pia de novaina masindaha-pôly ndray de ozy masindaha-pôly ho avy de atram'izao tsika miandry amin'ny pôly eto zay io ny zava-misy zay ohatrany hoe te antany andre matoe erikrandrianay vitanao ny zava-misy moa zany amin'ny ankapobeny amina raha-pirenena ohatran'izao de te antany foana ny olole hoe nareo eny ambotro manjaka zany matoa mandray anjara ny fiteny amin'ny radio miresaka ohatran'izao inona ny tena tanjonareo aiza ho aiza am'izao fotoana zao ilay fifampidinena samy oviny le solo-tena-mpanjakana ny nidina teny aiza ho aiza ny fifampirarana satria fantatra ihany koa fa misy angenareo eny manaiky an'le fanotofana sy le izy satria mba efa mba misy mahazo rariny any zany eny izay indrindra le vaovao navoaka tatoato ny hoe efa misy 243 nanaika ary efa miandry an'ilay indemnisation manahirana tsy tena olo-kendry ny gasy teo aloha nanao an'le oam-pitenenana reny no hoe varotromby anaty ambiaty ianao ve zany mba dini atsika zany zavatra misy zany no hoe miteny ny fanjakana fa efa misy manaiky de efa andovola izy nefa tsy mbola nidina teny na indray mandeha zany mbola tsy teny zao ny filoha-pirenena aloha efa niteny fa hoe fa efa nisy ministra vaovao ihany koa tokony misy samy malagasy mantsitsika na ianareo enina ny mpitotra inona ny fantaniana petraka aloha hoe inona ny antony nanakisahana le andraikitra ny angaviana ministère ny aménagement et territoire nakany amin'ny vice ministre zay nitendrena vaovao mihitsy taty riny izay aloha mitehaka satria nazo vice ministre vaovao na nendrena mihitsy asa hoe nononinona nazo vice ministre ambotro manjaka nazo vice ministre ambotro manjaka fa ny zava-to zao anatiny rehefa nitenenina mantsy ary nampatsahivina le tantara sy le sotoavina le mahavakoka ny be tsy mitatatra le mahatafoasina nambotro manjaka le io mantsy parmi le 12 colline sacré de mety voitohitohina ny ampopony sasany mety natao ohatra mihitsy koa ary ny sasany hoe tena mariny zany fa io tanyny Madagasikara io vohatra Madagasikara io nataon'Andriamanitra ho samy manany ny asina ho azy ary ianao raha miala ao anatin'izay le azo atao identiténao mihitsy inona le izy miala am'izay mahay anao zay de tsy afaka manao zay fombanao tsony zay ianao mety izay no natonga le ministre ny sanana izy io tamin'ny voalohany avany avaratra tsy sanatry mivava mandrangitra adiboko fa le zavatra miseho no mahatonga le analyse na le fandiniana hoe mety ho izay ve hoe satria ty avany amin'ny faritra de mety asa iteny aminay hoe ianareo na de ozondrazanareo aza ny mivarotra tanindrazana de ianareo tsy mivarotra fa izay ny anao forsinina hiditra ao anatiny falonareo tsara tsy falonareo izay ny tompony fahefana izay ve zany ny kolotsaina ho apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ditiko fe lehibe ary nefany manaja ny tenina satria rehefa vahoaka hoentina de zanaka de ianao rehefa mitondra de ray aman-dreny ajainay zay rafitra izay ny hoe mazanaka sy ray aman-dreny ka raha le zanaka am'teny hoe ity ny mahasoa anay izao zavatra eo ny mahasoa anay ary analinkisa
fa tsy olona amin'ny antsony sasany hoe mercenaire mba manaova any fanadiadiana satria na dia tsy manana freo eny aza zay mantsy le nasany fa lasa pana politika ve nareo na dia tsy manana essence edinany eny aza mba manontany tsy le tsofony hoe avaiza mariny ireo olona maneho fanehokevitra amin'ny tsy fankasitrahana ny fanotofana ny le makibe tsy mitatatra zay ny am misy fanontaniana anankiray tonga dia itsiko mihitsy ty hoe ianao zao a erika randrenay vo anisan'ny mpitarika aminy hoe fanoherana ny fanotofana ny ambotro manjaka dia tonga dia itsika mifanontaniana hoe ianao ve na ireo mpitarika miaraka aminao reo efa nisy ny teny hoe manginonareo a tia sosy a tia misy an'izao a fa manginonareo a amin'io a resaka io fa ho karakarainareo zany mantsy zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity amina toe-javatra hafa moa zany fa raisina ohatra efa nitranga ve zay na efa nisy fandrahonana ve zay trao mantsy ianao mantsy miteny fahamarinana matetika ny mijoro amin'ny marina tsy maintsy misy kodetety à gauche à droite manakaiky ny fahatserovana ny 7 mars tsika zao ireo ray aman-drenitsika zay maty ho antanindrazan'ireo tsy sanatry ny vava fatina sovalina fatinomby fa tena ray aman-dreny areo le mahagasy atsika le mahatonga atsika ho ty tanindrazana be io ireo le hijorontsika ary tsy anaketsika mihitsy ny fanaovana zinona an'izany atao hoe tanindrazana i raha manan'izany teny amintsika fotsiny ohatra ny nandeha tamin'ny vaovao tatoato a malagasy tsotra vondron'olona tsotra no miteny ary miteny efa atao hoe avo mihitsy amin'ny feo avo mihitsy ny hoe rehefa tsy anakatona an'le sistany ianareo ny fanjakana dia izay mihitsy ny hidina anakatona azy zany hoe efa tena mahatsiaro tena ho tompony na ndraikitra mihitsy zany na ny tsy ao anaty fitonana azy na le vahoaka tsotra azy ka aminazy zany a ifona kampanetre-tena tsy izany nametra tena ho mpitarika na hoe nisy fifidianana natao na hoe nisy inona fa izay ngaman'le hoe zay malady havanana ianao raha teo a mba azo atao hoe nivoaka tao anatin'io tanàna io nahita soa tao anatin'io tanindrazana io dia ataonao oana ny ijerin'ny loza azo ny firenenao andringana ny olona aminao satria raha ohatra ka hototofanao le tanimbary tsara resantsika ty satria zay zany ny resaka ka omena asa ao ianareo raha enimpolo taona le olona no mivelona tao anatin'io tanimbary io asa inona no omenao azy ao anatin'ny vilatana masoandro ho mpamafatrano sao mpanasa lamba sao gardien atsy nefa nisy patron amin'ny teny enary zany teny aminareo voaingany zay nanatitra voitiava matratra tao amin'ny BNGC ny vary hoaninay ny vary ambolenay satsy laninay ao anatin'ny taona izay za mbola mivarotra mahatonga ny manana tomobile dolo ny akabetsahana eny manana camion ainareo manana camion zany tena manana zany mahavita taona le satria mahavitanay ary tsy lanay lavitra ary mila makeaarina zao tsika mifanao fotoana dia teny aminareo fa efa manomboka mitsangana mantsy zao ireo atao hoe zanakapelezana zay nivoaka tao anatin'io a ambotro manjaka io izay a namoaka ministre tamin'ny fotoanandro ny tao tsy ifintelo mifanesy ministre ny polisy izay a namoaka eveka atao namoaka pretra izay a namoaka manam-boninahitra na général officier généraux BDP izay mamoaka karazana ingénieur BDP teto amin'ny tany sy ny firenena izany hoe izany ve zany no eritreretina ho vonoina ao anatin'ny tantara hoe il était une fois nisy zany atao hoe ambotro manjaka zany na le makibe tsy mitatatra zay atao koa fa misy zavatra tokony hijerevany any satria tsy be tsy mitatatra ihany zany no tandondomindozy fa naiza misy tany ka tsy iretin'ny sasany dia sahatsika mihitsy no miteny totovy fa mahazo tombontsoa amin'io ny mpitondra ka somary tsy mivalianao a le fantaniko ko any am'le fantanitsy resaka fandrahonana efa nisy hoe fandrahonana efa nisy hoe nanampitamby nandravoraby mandravoravy ao tonga mihitsy hoe vola hoe tia vola irika randrenay vo a manginy ianao a fa ity vola dia manginy ianao dia petrapetra am'izay efa nisy ve zany ary raha hisy zany inona ny fanapa-kevitrao sy tsy haiko hoe inona ny fanehokevitrao ozon-drazana ny zany atao hoe mivarotra tanindrazana zany fa na mahantra velona miteho alika azy io tanindrazana io tsy azo amidy tsy azo atakalo tsy azo atao nininina eritrereto fa cadeau d'anniversaire azy omenanao na hoe fanomezana omen'ny fianakavinao anao tsy azonao amidy iny raha ohatra ka tena gasy ianao mainka fa hoe tanindrazanao zany tanindrazana zany a tokony mianatra tantara ihany koa satria mety tsy mahay tantara koa nge dia miteniteny foana fotsiny satria izatra nanam-bola voateraka tonga dia nanam-bola dia any France any Paris ny fivelomana dia atao tsinotsinona misy aza miteny mihitsy zay nge aveny koa fa tsy mampanina na mi satria mibobongolo sy milalo ny ao anatin'le tanàna
izy tsy nefa mahavitivila be sy anna aty an-tananarivo sy ny ohatran'izany dia tsinitsiny avy le tena nahitana masoandro. Ny fahitana ny Andriamatoa Eric Randrianaivo ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny sosialy indrindra satria ambotro manjaka izany efa somary ambanimbany vohatra zany ary misy toetoetra na zava-mitranga fa manana camion izay indrindra mantsy izay indrindra misy toetoetra iraisana ihany itovizana amina faritra maro manerana Madagasikara. fantrana Ny mampalahelo ny mijery ny mpiray-tanindrazana ny hoe tratran'ny voina voajanahary fa ny zava-doza ihany koa dia ny hoe le fantrana mianjady am'le mpiray-tanindrazana. Izay mahatonga anay manao antsoavy ny hoe raha ny 20 isan-jato mpamboly ka raha io 20 isan-jato io ny matimatesana izay voly ataony zay satria io ny ananany traikefa. Io zany zao ny fototra engany le fampantrona izay le hoe 20 isan-jato zay. Akoatrany raha tsy hoe zao nga hoe le 20 isan-jato alohany fa tsy hisy tsony za mandro zany atsoatsy satria mety ho faty. Zay zavatra hafa. Fa raha le 20 isan-jato zany ny tena tianao ampisehovana an'le fampantrona mampalahelo zany. Satria mifanohitra tanteraka amin'lintsy amin'le mahamalagasy. Le mahamalagasy mihitsy io indraindrainay io. Ary ozy ndraka hoe ny fahitana ny cas social amin'ny ankapobeny nge mba jereo fa na 50 000 francs am'izao dia 100 olona ny amononanao tsy fandripalemana io be dia be zany ny endrika isehon'le izy fa asa moana hoe inona no priorité, inona no lahara-pahamehana fa mampametra-panontaniana raha izao zavatra mitranga zao satria tsy misy suite logique mihitsy miseho eto amin'ny tany sy firenena raha izao zavatra hitantsika maso zao. Mandeha ny fotoanantsika Andriamatoa Eric Randrianaivo izay solitenan'ny vahoakana ambotro manjaka moa ampatsevina ihany no vahiny eto amin'ny fandarana Miara-Miampita izay arahantsika menakavy amin'izao fotoana izao omeko amin'ny 2 minitra 3 minitra eo anao satria efa mandeha ny fotoanantsika fantaniana aperako aminao ary dia ny hoe ianao zany eto solitenam-bahoaka vahoaka tsotra fa tsy mpanao politika mahita ny fomba fiainan'le firenena amin'ny azao fotoana zao. Hoy ny président Marc Ravalomanana an'izay hoe raha mbola misy ny farany tsy ho foana tsy koa raha ny fanantenana eny ambotro manjaka sy ny ho avin'ny firenena fahitanao azy. Na dia zao ary ny zava-misy. Ny fantaniana voalohany tokony hapetraka mantsy zao raha ohatra ka sanatry ny vava itsika no tratran'ny loza amin'ny coronavirus io dia ny hoe aiza ho aiza ny filet de sécurité an'le fanjakana, aiza ho aiza ny fomba fijerevana an'izay sosialim-bahoaka izay. Io foana no tokony matimatesana mantsy. Ny fanantenana ambotro manjaka dia ity manantena izy fa ary mino izy fa teknisianina mahay lavitra noho ny teknisianina gasy miseho manam-pahaizan'ireo ilay Andriamanitra matimatesana. Ilay Jesoa Kristy nafoy an'io tanànany hipetrahany io. Ka eto ako izay mantsy tsy manohatra mpitolo fotsiny fa mba manome sosokevitra koa nge hoe inona moa zany ny tena olana satria ny projet tana masoandro nge ny extension ny ville ny fanaovana nouvelle ville efa tamin'ny andro ny président Era Mampianina fa tsy loemaka be tsy mitatatra no totofany tamin'izany fa zavatra hafa mihitsy le projet zay no natonga an'io lalana migodana hitantsika amin'izao fotoana zao io asa iza moa sa hitokana an'io atsoatsy zay no natonga an'io zany hoe ilay fampantrona eken'ny vahoaka io fa le misy fampantrona dia mamono olona nefa ny eo ankilany io mamono ny fiainam-bahoaka zany kosa tsy mety noho izany mino izay fa mbola ho avy ihany no fotoana hitenena filoam-pirenena aloha fa akisaka io projet tana masoandro eo. Eny ary makasitraka Andriamatoa Eric Randrianaivo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana patsevina ihany moa fa dia olotsotra solitenan'ny mponina avy any ambotro manjaka eny ianao misaotra indrindra amin'izay faneho-kevitra izay tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjara ihany koa amin'ny fijerena ny aretin'ity firenentsika ity zany satria fotoana tsy azontsika iodivirana ny vanim-potoana tahaka izy ao amin'ireo olana maro samihafa ireo tapitra aloha zany ny fiarahantsika tamin'ny vahiny anakay mbola misy vahintsika namana mbola misy mbola maro mbola misy zany hoe mbola elaela zany zany na tsy zany antsika miraharaha tsy miala mbola etsika fandarana mankasitraka ary rehefa avy eo indray fotoanantsika mankasitraka tompoko.
Miara-Miampita, onjam-peo Miara-Miampita, alahady fa 12 Taon'izay mbola tô izao ihany donotro sain'indray nankany donody vovoka tsisy ray namelamany nanjakan'olombitsy ny tsirony tany Rizareo miamatavy ianao miamay tsy miaviny indray zao ny demokrasy didy jado nanoti naverinati panantenay natorava-maine mialafo atrany zay zavatry laine avoloatra veniany tsy mandretaraine niany aloha efa maminy efa mba misaine manahirana mihitsy ny misainazy ry zareo miamatavy ianao miamay tsy miaviny indray zao ny demokrasy didy jado nanoti naverinati misaotra anao hatrany miaraka amin'ny fandarana manokana Miara-Miampita izay iarahana amin'ny onjam-peo MBS radio FM 95.4 ny radio Mada FM 100.8 ny AZ radio FM 101.8 ny ABC radio FM 90.00 izany ary misy ihany koa ny sehatra hafa fa atsika manaraka ny fandarana enikaza rakoto manatsoa apatsa ivitsika foana zay fa manao toivakana moa ny antso zay tsy afaka mandray antso fa direct zay ny anankiray sy ny message amin'ny Facebook ny Z radio télévision efa azotsika rana am'izao fotoan'izao akoatra ny eo amin'ny YouTube sy ny site web ny radio MBS izany vaintsika amin'ity manaraka ity indray Andriamatoa Rakoto Manana Léonard Ernest ray aman-dreny tompona andraikitra filohan'ny filankivitry ny commune ambanivohitra teny Andramasina teo aloha 4 taona 3 no ny antsehatra teo amin'izay tontolo politika izay Rina Rabemanjara entoko faly miarabanao ray aman-dreny ny fanontaniana voalohany apetraka aminao dia ny hoe ahoana mba fahenonareo any Andramasina ny fiainam-pirenena ny zavatra mitranga ty andrenivohitra ny zavatra mitranga iaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao sy ny raisam-pirenena sy ny sisa ahoana ny fipetrak'izay fahitanareo any Andramasina azy raha ny fiainam-pirenena any Andramasina aloha no jerena amin'izao fotoana izao zay nanomboka hatramin'ny 2009 fa tsy izao fotoana izao dia zava-doza amin'ny tany aman-danitra satria zany dalo zany tsy mba nisy taloha viana ohatra teo aloha talohan'ny 2009 nakanjo zany tsy izany dalo zany hoe natondra kalaky ny kofy fa nanomboka 2009 jusqu'à hatramin'izao hatramin'izao mbola tsy mijanona veriomby vakitrano rô sy ny sisa misy misakan-dalana rô ny tômobila taxi brousse zay zany ny zavatra mahazo aloha amin'izao fotoana izao tsisy farany lay dalo mpamakitrano sy sisa misy kio lasa misy zany hoe tsao mandeha aloha iny zany hoe makatôva
raha tsisy hita tratra mbodimy aloha zany fa zany misy de zany tsaofa ny lako zany aloha nefa na zany tsy mety razaka ihany faharoa zany lalana ao Andramasina zany de zava-doza tany aman-danitra Taninarivo Andramasina efa vita goudron tamin'ny 2003 4 2007 zany miala eto Taninarivo fasakarana ny tôbila patonga Andramasina adiny latsaka fefany adiny ray latsaka fefany zao adiny efatra Andramasina miala fasakarana noho ny faratsiny lany satria fa lavaka tena lavaka makany Miara-Miampita moa Saratsa Bakary sy ny zanany rehetraretra tsy resahana tsony fa patonga ndray de adiny 6 tamin'le taona teo aloha araka lazaka hoe 2004 2009 zay nefa adiny efatra zao adiny 6 frais tavozavo taona zany 15 000 de 20 000 rehefa fety am'izao 50 000 60 000 tonga Andramasina Andramasina de mbola mihoatra an'izay vao tonga any Miadana sy Latsinaingapaka Andramasina zao a 30 000 fa Miadana 60 000 de 50 000 sy Latsinaingapaka zany mahazo malagasy mijaly tokoa satria fa efano mividy tsy misy hianohanina manahirana taloha ny zezibaza mitosatosaka mora dia mora am'izao fotoana zao 700 000 ny ray kitapo ray lasaka 50 kilo 700 000 700 000 tsy manambola zany nefa ny tatsa de voatery miresaka amin'ny mpandraharaha de zanahany io raisina 700 000 ny amoahany azy de raisina 1 million ray kitapo de mamboly ovy aveo nefa le ovy a tsy mandeha milony ny vidiny zany mahazo ny tatsa any amin'ny district Andramasina Andriamatorako manana marina ve fa ny malagasy noho ny fahasahiranana zay olana samihafa mianjady aminy any faritra samihafa commune ambanivohitra ohatry reny tsy de mirarahana tsy de mivaky loatra amin'ny raharam-pirenena mitranga am'izao fotoana zao inona ny vaovao ohatrany hoe nafandraisan'ny olona ny zava-misy fifidianana tahaka an'ireny sy ny sisa tena mivaky loha ny olona fa tsy marina zany fa leo ny olona satria na de mifidy ny olona tiany ary izy zay ny résultat mivoaka fa hafa no mivoaka zavatra hita zany afaka manome ohatra ve ray aman-dreny ohatra fotsiny am'izay zao zavatra zay farany teo ny jerena le fifidianana munisipaly munisipaly aloha asisika tamin'ny voalohany tamin'ny président république aloha premier tour a afaka nifidy daholo zany le olona tonga deuxième tour a misy 10 efapolo isaky fokotany tsy hita tsy hita ao anaty lista tsy ao anaty lista kitiana zany le lista tany kitihana Andramasina lista azo azay kitihana mitsy le lista anisan'ny zany tena satria manjavona ny olona manjavona le olona ianao zany nanjavona nanjavona nefa ianao teo tena nomboka tamin'ny deuxième ianao aloha zao mbola hita tsara fa mbola eo ary mbola salama fa nianarako nanjavona fa nianaranao nanjavona very anarana very anarana de verosoa koa zany very zo nanomboka teo amin'ny deuxième tour zany législative communal tsy mifidy ah nefa ianao filohana efa filohana conseil teo aloha miaraka tamin'ny candidat-ny mpanjakana latsaka teo ary ianao tsy nandehandefa tao Andramasina foana hatramin'izay ary nareo kosa angamba tsy mba mijery an'le anarana tsy manao Sa hoe inona ny tena zavatra? inona zany le zavatra nitranga nahatonga an'izay tany satria iza no mikitika le lista tany aminareo tany Satria ambanivohitra tany ao anatin'ny vatiny vady candidat mpanjakana de ao anatiny ankio ny adjoint premier adjoint anatin'le seni zay fa lalany azy reo ihany nikitika misy firaisana tsy kombakomba zany to nikitika le tena inoko fa misy tena fa misy ary tsy hoe za rehefa maro de tamin'ny deuxième tour deuxième tamin'ny législative andray alavitra be ny elan'ny elam-bato ka tsy hitany zapaika elan'ny elam-bato aona moa zay elan'ny elam-baton'ny candidat mpanjakana sy ny timo de tsisy paika fa de tsy maintsy tody mibaboka resy izy fa teo ndray niova mipaikany tamin'ny communal inona indray le paikary zao mipaika any tao a fika vaovao io fika vaovao ianao no président de vote mpanosiny an'ilay inty izy bulletin double io a double le sini ambadika leo ambadika sony anankiroa sy ny rainy natao nga président anisany nefa ny tenanay ny teny manao hoe tsy vato maty io
fa tokony asiana faladiadiana tsy marina zany hoe maty zany fa ny maty zany fahalalana azy a olona kitely nataondrenina nisy x raha zany izy de maty fa raha tsy ampy ianao ny nahafateny io ngia président de ahoana osy tsy nirara iny nanao fitoriana azo raisana fa tsy mitombony tsisy valiny hitanao mo any faritany jampo zay candidat tsy mbola fanakakeky aminy any fa tsy santory hoe tsy aresazy tsy inona fa izy manana pouvoir tena mitsaka za ny atako hoe zany atako hoe bulletin nisy tsy ampika sini zany angamba tao anatin'ny fokotany akira misy any amin'ny roapolo telopolo efapolo efa misy fokotany firy moa nareo tao atao amin'ny commune Rabasa zao misy fokotany folo ka ao anatin'izay rehefa torakotory manana leonara ny vaovao manodidina ny fifidianana taty aoriana nivoaka ny karazana filazana ny zavatra mitranga avy amin'ny seni hoe nisy olana be mihitsy zany a na ny CIN nytrena n'le fifidianana na le lisy mpifidianana ohatrany ahoana ny mba nietaetan'ny olona any aminareo zany le vahoaka any Andramasina miaraka aminao isan'andro manoloana an'ireny ny mpanao politika moa de hoe foano avy areny sy ny sisa fa le olo-pirenena mihitsy ohatrany ahoana ny mety hoeritreriny any ny zavatra hitanao fihetsiky na ary zavatra takiny am'izao fotoana zao ny eritreritry ny olona dia mazava tsara fa raha ny teny nga vice président hoe doublon terirako tonarivo enonareo tsara ny teniny enina tsara mihitsy tsy efa tsara aloha zay mazava tsara anie zany aiza nisy numéro karatr'olona anankiray mitovy amin'ny numéro karatr'olona anankiray de avy eo amin'ny fokotany raiky io misy mbola notan'iny fokotany ray tsy doublon koa reka raha raha fiana eo ne mbola nisy ko azary amin'ny ankiray triple mihitsy azany tena marina triple de aminay tsy mitombona le hoe fividiana ara-dalàna tena fantatray zany ary zay mino zay tsy nanaraka tany raha masina tany fa mety misy kio e tany zay efa tonga de araka ambavotra de tsy manana pouvoir tsika avako zao tena mitsaka ka hatramin'ny oviana ary zay mamitsaka zay zany zao nefa ny atao hoe ny atao zany zao no ezana de hoe avoainy marina zay mino fa ngamba da nahoana Andramasina manoloana an'zay hoe famoahana ny marina zay zay takina am'izao fotoana zao tadidinareo ngamba tamin'ny 2003 ngamba izy 4 fitopolo tômobile zay ny tena anarakely tadidina iny zay mpanao gazety teny fa rehefa ohatra mety sy nety tranga ho azy ny any betsaka anie ny olona ao no afaka mananina indrindra ny député anay moa tena mafata fo fa mafantatra zao ny député anay fantatra tsara de ahoana zany zao ny fiainana zany zao hoe hiatrehana am'izay izy tena hoe maharaka tsara n'le zava-misy zany ve zao zany Andramasina aloha sy ny manodidina rehetra tena liana ve ny olona manoloana an'le misy valeur zany zao eto amin'ny firenena ohatra hoe ny hasin'ny fifidianana ohatrany hoe potika de mifandraisan'ny olona zany inona ny vahaolana everin'ny olona zany am'izao fotoana zao raha ny any ambavoatra naverimberinao teo mantsy le hoe zay tsy manana pouvoir de mamitsaka zay vavan'ny olona mandeha fa ny akabiazany de araka ny teny manao hoe miary amin'ny dimy taona ndraiky zany olona ny fanarana tamin'ny fianakaviam-pirenena hoe tsy azo ravany io fa alao tapotra aloha mandany zay ny ataon'ny olona kanefa ho zany zany ary nataon'ny olona apahany amin'ny olona kosa apahany amin'ny olona miteny zany fa misy mody tsy miteny satria hitanao efa mahafantatra ny mahafantatra ny zavatra de ny fiainam-pirenena moa zany am'izao fotoana zao ny zavatra ataontsika hoe misongadina sy miverimberina foana hoe ny vahoaka ohatrany hoe lavitry ny fandraisana andraikitra zay foana mantsy izy ohatrany hoe matoritory ny vahoaka sy ny sisa move ny any ambanivohatra tena zay tokoa ny zava-misy sa manaraka vaovao ary miezaka arak'izay tratra ohatrany hoe misurvivre na hoe miezaka ny ovelona isan'andro fotsiny ve zany ny olona manoloana an'le fiainam-pirenena sa mba hitanao hoe azo hoe lina lina manaraka tsara ny olona lina de lina ary manaraka ny olona fa miandro tariana zay mambavoatra ny mbavoatra rehefa misy mitarika tonga ho azy izy ary le hoe valeur n'le fifidianana sy ny sisa zany ve mba misy resaka ohatra zany ve misy lanjany am'le olona ve le fifidianana misy lanjany amin'ny olona ataoko hoe any ambanivohatra reo prétendazana any ve zany hoe hasan'ny fifidianana zany be de be no mitaraina ho reraka fotsiny zahay misy valera dika zany hoe tena reraka zay na ny fidy ezaka fidy ny tianay tsy tafidiny la tianay fa vailika
eny tena ary misy amara-paranantsika azy andriamato rakotoarymanana leonara ernesta zay tsevina ihany moa ianao fa filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna teo aloha tany amin'ny andramasina iny zany amara-paranantsika azy a te anontany ianao a hoe le fiainanareo ao andramasina moa zany hoe tontolo ambanivohitra lalana tsisy ny vokatra ovo izy ianao varoboba tsy mandeha amin'izay falehany ny olombitsy manao ny ataony fandripahalemana tsy araka ny tokony ho izy maizina ny tany aman-danitra zany raha zay zany no amidinana azy anahoana kosa nefa ny fahitanareo no avy mbola manana fanantenana ve nareo araka ny tenin'ny président Ravalomanana hoe raha mbola misy mifarany tsy ho foana tsy akora fanantenana ahoana ny fahitanao le fientanany ao an-dramasina ary hibanjina no avy na inona mitranga raha ho anay raha masina aloha mbola manana fanantenana zay satria tamin'ny androny tena nilamina any tsisy dala tamin'ny andro nisa tamin'ny andro Ravalomanana président Ravalomanana fa am'izao fotoana zao ane ka mbola tsy matory an-trano nge ny lehilahy mbola miambina ane any an-trano matory any an-tsaha matetika ary mandeha mbany vadio aman-jana ka misitrika anaty hazo anaty ala de fa tena miakatra ny kalaky zany tsy zavatra hoe foronony zany fa zava-maritra zany ty andray le heritaona sy telo volana nidira le fitondram-panjakana vaovao a zay mihitsy zay ampiko kely mifantaneny zokobeako rina atao anatin'izay le heritaona sy telo volana le velirano aiza ho aiza any ambany voatrano zany zao le velirano raha ampitahina am'le efa raha hoe rahatsika mo zany hoe efa nisy taux de croissance efa mba nisy aki any tam'le fitondrana teo aloha aiza ho aiza le toyan'le velirano zany zao tsy mbola misy ninina any na de atao hoe tototra lavaka raisa raha kasia hoe fampatrao zany tsisy i député io zao mbola mbomboatra lalana any zay nazo ambara de nahazo 4 moa ndia député any de hoe atao ambulance de raha zay ny olona avy fanjakana tsy marina nefa zany fa volany zany zavatra misy zany hoe heritaona zany zay fa mbola tsy inona zany ny zavatra angatanareo maika de maika zany zao na hoe inona ny zavatra andrasanareo maika mila atao zao de manantena ve nareo hoe to vita le isa hoe ahoana filaminana sy io lalana io nangatanay rehefa milamina ka vita io lalana io lamina dolo ny olona eny ary mizay moa zany ny fanjakana ve mahafantatra ny hoe inona ny maika inona no atao hoe lara-pahamehana sy hoe urgence ny sisa any amin'izay no mipetraka izay fantan'izay fa de isaorana aloha ianao ray aman-dreny rakoto ary manana leonara ernesta zay ray aman-dreny avy any Andramasina filohan'ny conseil municipal izy a tany Andramasina tamin'ny fotoan'androny misaotra anao tompoko mbola mitoy ny fandarantsika vahiny hafa indray no raisitsika afaka minitra vitsy misaotra tompoko saotra petaka tompoko ia eny ary mitoy ny fandaharatsika araka ny nambaran'ny namanarina raha-be mananjara teo a mandray vahiny vaovao indray isika
izany amin'ity anio ity somary teo amin'ny 30 minitra teo ny vahintsika hatramin'izay fa iazantsika iena kely angambany aloha tsy hoe miangatritsika fa vao manomboka koa ny fandaharana dia mbola ao tafiditra ao anatin'ny fandaminana isy ale ora ray veriny ihany koa dia ahenantsika kely fotsiny ena ijerentsika eo zay fomba handaminana azy rina rahabe mananjary ny vahintsika manaraka dia tsy izy akory fa andriamato kiaby vaky ny adina no tena fahalalany ny besom maro azy izy dia sekretera jeneraly ny vahoaka miray faly miarabanao andriamato kiaby vaky ny adina dia faly miaraba ny piaino rehetra ihany koa manerana madagasikara sy ny any andafiny rika rehetra any ary miaraba manokana ny vahoaka ny vaky ny adina eo ihany koa moa ny teknisianna pakasary ny teknisianna milafa amin'ny feo i sanda ratovo ary dia fanontaniana avy hatrany ny apetraka aminao ny amin'ny hoe vaky ny adina vahoaka miray malona ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao resam-pifidianana resaka fahantrana resaka coronavirus sy ny sisa aona ny fahitanareo azy zay nyteny teo alohanao dia hoe maizina ny tany aman-danitra izahay ao anatin'ny atoko vahoaka miray dia matsapa amin'izao fotoana izao fa raha tomobile zany no raisitsika dia manao marche rera ny fanjakana malagasy tafiditra ao anatin'izany ny fahantrana ray manontolo mihitsy zany satria any aminay ihany na ny resaka insécurité ary zao tsy voazeren'ny fanjakana ntsony ny alatrombo mandeha ny vidina sakafo madinidinika ireny zany miakatra daholy ppn inona ny veloman'le olona tatsangy ny akabeazan'le olona tsy arakaraky le fampanantenana tamin'ny fifidianana tamin'ny propagandy hoe andao isika fa anao an'izao tika anao an'izao tika anao an'izao tika zany hoe ny fitahana tao anatin'ny fahantrano zany le vahoaka malagasy atao fitaovana kanaseza zany atao fitaovana nakanaseza mazava be zay mba afaka manome ohatra ve anao am'le hoe resaka ppn ianao mbola tsy ary de tena resaka zay tsika arina fa am'izao fotoana zao nge zao hoe ohatrany ahoana zany zay ppn na hoe am'izao fotoana zao nge zao ny vary efa 240 ny kilo vaky ny adina manjakandreny iny mamokatra vary fa ny tany efa voafetra ny antony mponina mitombo ny mponina mitombo ny tany voafetra vary zay ny resaka ovy nampalaza ny district manjakandrina taloha ohatra ny efa miakely ny antony le fantrano le vahoaka mihitsy nefa ao an-trano mitady ny sakafo isan'andro fotsiny zany sy le vahoaka manao zay ivelomany ary izay mahatonga any amin'ny teny hoe inona marina zany ny tena ataon'le fanjakana raha fanjakana tsy mahavelona ny akonany ray aman-dreny tsy mahavelona ny akonany tsy mahavelona ny zanany tokony mendrika ao anazy ny tsy ray aman-dreny amahaolana an'izany nge ny fidianana azy tao fa tsy anaky hoe hipetrahana seza akana rena raha tsika mahita amin'izao fotoana zao fa na ny fiainany mpitondra sy ny vahoaka ary misaraka roa tanteraka mihitsiny misy elanelana be classe 1 sy classe 2 tsisy classe moyenne tsony tsy misy tsony fa 1-3 zao ny classe misy eto teny zay koa ny papa François zay tamin'ny fandalovany teto azo lazaina hoe afatra mavesatra reny ono nisy zavatra niova ve tao anatin'le heritaona sy tapany hoe fitondram-panjakana vaovao zany ohatra ny ahoana ny fandehan'ny fampandrosoana any aminareo zany amin'izao fotoana izao ny tiako tenenina na nyresaka fotodrafitra sary satria fandraisana teo ny olana makasika ny hoe ny zavatra miditra any ambava mihitsy nefa atreto aloha dia tsy nahita izahay fotodrafitra natao zany nisy nampanantenana ve nefa sa ohatra ny pasazina fividianana rehetrarehetra nampanantenana foana izy hoe amboarina ny lalana amboarina ny antsy atao zao ny ary fa atreto izay teo atao district manjakandrina dia tsy nahita an'izany ary tsy fantatra izany hoe inona le fampandrona inona ny efian'le antony fidianan'le vahoaka anazy le vahoaka ozy afa tsy za le vahoaka anazy ny zava-misy mantsy hatramin'izao teo voamesa ary le lalana kely mba vita teny ohatra hoe alarobiana Ambatomanga aty Antananarivo ny mandalo an'Anjevy iny vo miange miaratsy le lalany raha tsika mahita ny RN2 fa vo miasa nge ratsy ny lalana iny lalana talatany volon'ondry amitsolo manitsy makany Sadabe hatramin'izao nge tsisy lalana vita fa lalatany foany efa ty amin'ny tena ratsy izany rehetrarehetra zany nefa na tao anatin'ny fampanantenana daholo zany mba tsy lazako hoe tao anatin'ny velarano atao ohatr'izay foana ve le vahoaka malagasy fitapitahana laingy ohatr'izay
izay dia mba mangataka kosa ny mpitondra ny mpitsara zany tsy manam-pahalalana momba an'izay mba hanao enquête ouverte any reny manao promesse d'ivoirone reny satria famitahana mihitsy le izy famitahana kitsiranony vahoaka malagasy ay hafandray izay tena nenao zay mantsy tena fanantenana zany promesse d'ivoirone satria tokony réalisena le promesse fa maninona le olona fitahana ao anatin'ny tsy fahalalany ao anatin'ny foantrany sao dia mba tsy zay ary no tokony kriterana olona olom-boafidy zany tsy hitondran'olona any amin'ny fitaka ary tsy hampiasa lainga any amin'ny vahoaka avy any amin'ny faritry vaky ny adina mpikambanao anaty antoka ihany ko fanontaniako dia tsotra ahoana ny fanarahan'ny olona ny vaovao samihafa any ny vahoaka ny vaky ny adina am'izao fotoan'izao raha asaina manome note ny fitondram-panjakana raha ny hevitra ao aiza ho aizy izay note zay dia atao hoe sur 20 zany mahazatra ny zava-misy aloha teto ange moyenina io a tsy misy olona itsony a ka afaka miaina amin'izao fanjakana zao satria ny fahantrana ao mamely ny insécurité tsy andany manakitra be ny zavatra nampantenana tsy de nisy raha moyenina ny tediavinareo raha za zany ny mpampianatra za zany ny mpitsara ny vahoaka ny vaky ny adina ny teneniko hoe mpitsara koa angamba no izy a tsy mandeha any amin'ny 5 sur 20 ny antony de mazava be vidina stylo fotsiny menanao satria ianao mba mipetraka teo ihany fa ny zavatra ataonao tompo koa de 0 vidina stylo ve de ho 5 sao de mbola latsaky ny 5 angamba no zay satria mba izy misy mampiasa stylo anankitelo izy efatra zany mainty a manga fotsy a bleu fanontaniana tsotsotra moa iny satria olo-pirenena ianao ohatra ny olo-pirenena rehetra tsy voatery hitovy hevitra aminao ihany koa ny olona fa samy manana ny fomba fijeriny lafiny anankiray mpikambanao anaty antokonareo a dia aiza ho aizakay izao zany raha ohatra ka jerentsika ny fiainan'ny vahoaka any amin'ny ankapobeny aiza ho aizy zao a ny mety hoe mbola fahafahan'ny vahoaka mandray an-tanana ny fampandrosoana any fotony mihitsy satria ohatra ny lasa iombonana ny hoe miravoravo tanana ny olona efa tsy de miasa tsony ve ny olona any ka mandray an-tanana ve sa inona ny olana mamitsaka ho mamitsaka zay lasa ohatra ny voambolana mipetraka le zay indray tsy le olona aloha ny kamo vahoaka ny vaky ny adina raha antsika mahita fa tia miasa ny olona ao fa le iasana mihitsy ny tsisy satria ny tany voafetra oa akoatra amin'ny fiainana efa mialafo de voatery le olona findramonina tia-taninarivo ny antony le fitadiavana ny hanina isan'andro tediavinandro any hanina rapitso tediavina rapitso de voatery ohatrany hoe miravoravo tanana ny olona any miandry an'le ava-tia-taninarivo fotsiny zany hoe tsy sitrapony zany izy fa noho le tena tsy zava-misy sitrapo mihitsy ny oaka-tia-taninarivo raha manana ny ampy sy manana ny atao tanàna manjakandrivo efa nanao fitarainana ve nareo nangataka vahaolana efa nisy iza ny tarainany e de iza ny aina izay nge ny zavatra manahirany mazavao le olona tarainanao a raha tsika marefa na le coronavirus raha nge tsy nenony e ary tsy ny raharaha iny raha tsy miflora valomanana angambany ny teny an'le hoe idino sisy tany zay izy vao mikropaka manao ny aniny itsy fa raha ny fiteniny minisitra fiteniny zavatra rehetrarehetra atao anatin'izay de hoe io a tsy mahavoan'ny maintotoka io plus de 29 degré vo mety io fa neokevitra samihafa zany mba teny an'izay aloha ny ministra fa teny le président le OMS iny natonina ministre izy de avy eo koa de mbola ny teny raha mato ministre hoe zay manana ny fitaovana ampy afaka miatrika raha tsika mahita nefany fa netsy amin'ny hôpital renge raha tsika malaza paracetamol rodina fa tsy ny teny mihitsy ny filohan'ny république raha tsy voatery manao tokoa ny resaka hoe fahasalamana hoanareo any fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny mandeha araka ny tokony ho izy ve misy zavatra mbola mba hoe gratuit na azo araka ny tokony ho izy ve zavatra eninay aloha be azava marary ihany fa raha marary anao de sahirana fa zavatra eninay aloha de hoe mandositra hôpitaly ny olona tsy te ho any amin'ny hôpitaly noho ny izay no ataoko hoe aza mba marary ihany fa raha marary anao sahirana mandositra hôpitaly ny olona ny antony satria vola daholo zay mandeha zay mandeha ny mpiteraka moa tsy lazaina ntsony satria izay nge ka miasa tany isan'andro e
zay ny fiveloman'ny olona any dia le maka isan'andro aty an-taninarivo ohatrinona ny vola azonay fa lasany any angamba hoe fanafodika ray minitra fotsiny dia vita. Andeha hoe somary mba hiditra lalindalina kely amin'le tena fiainana mihitsy mba azahoan'ny olona azy. Raha misy tokantrano anankiray any amin'ny faritry vaky ny adiana hoe olon-tsotra tatsaha izy, mety ataontsika hoe mahazo ohatrinona izy a amin'izay asa fivelomana ataony ao anatin'ray andro, dia inona ny ampiasana n'le tombom-barotra, dia ahoana zany le ankizy madinika, mety hoe misy hoe 4 ao na 2 a, dia firy ny kapoaka-ambary, dia inona ny laoka, tsy maninona mihitsy teneno eto inona ny laoka an'le ankizy teneniko hoe mba hoe maka ohatra anankiray. raha farany rano tatsaray a ataontsika hoe farak'izay tena hiasa izy a mahazo eo amin'ny 25 millions 10,000 ariary. 10,000 ariary. Dia Raha mandeha faran'izay tena makaiza miasa raha iandro tontolo io resahana asiana vary 1 kilo efa 240 ariary 1 kilao. 1 kilao zay contion sira sy menaka kely sy ny labzi pétrole fa raha tsika malalagna eny vitan'izany ny kaye kely sy ny savony kely anasana lambany ankizy aiza ntsony ny veloman'le olona. Inona ny loka? Anana raha mahita. Raha mahita. Inona mba ataonareo anatina antoko ohatran'izao hoe maka ty Antananarivo mihitsy zao nda andeha aneo hevitra misy fandarana Miara-Miampita zany, fa mba inona ny ataonareo any mpiaramonina aminareo any nareo anaty antoko? Izay na dia manao éducation citoyenne ary ny vahoaka amin'ray mantsy a manerana ny nosy izy io fa izay manao éducation citoyenne ny mpitondra nge manao zavatra tsy mety hita amin'ny vahoaka dia ohatra amin'ny mamafy rivotra amin'ny tadio fotsiny zay. So dia nareo ny tsy mahita, ary zareo mantsy rehefa miteny ny mpitondra dia manao an'izao zay, manao an'izao, so dia nareo ny tsy mahita na nareo koa no entin'ny fankahalana na ny fanoherana be fahatany. Ny atoko vahoaka amin'ray tsy manohatra olona fa manohatra hevitra sy manohatra asa atao. Rehefa tsy mipaka any amin'ny Mivantana any amin'ny vahoaka le zavatra ataonao a aminay tsy izy ianao zay. Tsy le PIB ny tatatatana eo niakatra ny arikarenana amin'ny firenena janona teo fa nefa ny vahoaka malagasy mbola mividy priperiana 300 ray eriana ala kely tsy izy zany. Eny ary ameko 2 minitra ary Andriamato Gaby vaky ny adiana sekretera général ny vahoaka amiray ametrahana 4 ho an'ny mpianaotsika, ho an'ny vahoaka ny vaky ny adiana, ho an'ny malagasy ray manontolo sy ny vahoaka malagasy namantsika any Ampitandramasina. Za zany teny amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na manjakandriny io a na any Ampitandramasina ito tanàna fantatritsika ny ataony Andro Rajoelina manome mena amin'ny ravoravo fotsiny a dia manome loko isan-karazany fa tsy tanterahana. Za miteny any vahoaka hoe andao amin'izay a fa fotoanany izao ekaratsika anehoantsika fa itsika nge afaka miteny a satria tsika koa tompony fahefana. Anehoana amin'ny marina. Anehoana amin'ny marina. Amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny lafiny rehetrarehetra io satria raha antsika nahita fa tany aminay koa nge nisy le doublon. Ay nisy koa tany. Nisy tany. Ny fiainam-bahoaka zany dia misy ao aminay daholo. Zay zavatra nataony fanjakana io dia ao aminay daholo. Ka fotoanan'izao tokony anehoantsika amin'ny marina. Isehoantsika amin'izay an'ny vahoaka ny fanjakana, an'ny vahoaka ny fahefana nampindramina io a. Azontsika atao amin'ny resaka amin'izany satria droit-tsika koa manao an'izay satria ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Ao anatin'ny fanarahan-dalàna satria isika nametraka azy teo soatsika koa miteny manao zay azontsika antina fiainantsika. Eny ary isaorana Andriamato Gaby vaky ny adiana sekretera général ny vahoaka amiray tonga ny vahiny teto amin'ny fandarana Miara-Miampita dia isaorana ihany keo ianao mpiaino naharitra ny aino hatramin'ny farany vahiny hafa indray no raisitsika eto amin'ny fandarana veloma vetivety ary. Matsufiranza izanarimba utafarina fata faitsukanatia sinalalina simahita numirato mangeta mafreni fantanave netaketaka miaratsy ny saina ny tena vosa rikangalatra simahita ny kioanino.
latokana ny anar zareo ka tsy maintsy tsinjo vy matetika miandro ny ankiza ny atrano tsy mihinana herinandro tsy mivalano latokana ny anar zareo ka tsy maintsy tsinjo vy matetika miandro ny ankiza ny atrano tsy mihinana herinandro tsy mivalano gaskarako faloza inona tinazo marasy nanana ravikazo tsy voavidy volany mangazo andakalopate falany vazo gaskarako faloza inona tinazo marasy nanana ravikazo tsy voavidy volany mangazo andakalopate falany mangeza eny ary efa eto amin'ny studio ny vahintsika manaraka andre mato rakotomanga noel filogone roger izany de solotena ny fikambanana antso am'rariny sy nihitsiny anaty fiandriana pirenena fikambanana tsy dere matetika zany fa eto moa zany solotena ny resaka ny mahakasika azy mazava ho azy ny fiainam-pirenena antso ho amin'ny rariny tsy nihitsiny anatin'ny fiandriana pirenena midika zavatra be dehibe zany rina raha be mananjara dika zavatra be dehibe zany fa mialohan'ny teny idirantsika amin'ny resaka aloha dia tsara mampatsiahy fa mandeha amin'ny mbs radio fm 95.4 ny fandarantsika ao amin'ny radio mada fm 100.8 ao amin'ny az radio fm 101.8 ary eo amin'ny abc radio fm 90.00 misy ihany koa ny amin'ny resaka tambajotra ny ao amin'ny tambajotra sosialy a dia ny facebook az radio télévision zany a ny youtube ihany koa ary any amin'ny site web ny mbs kifandarantsika ty mbola ho avy ny hafa raha izay nao azaontsika miteny anazy satria mbola vao manomboka tsika androany apetraka amlamina nyrindra andamina rehetra rina raha be mananjara miaraba ny vahintsika andre matorakotomanga noel roger tiako ohatrany somary apetraka kely fohifohy aloha satria tsy de manam-potoana be dehibe tsika hoe inony ty fikambanana antso amin'ny rariny sy nihitsy ny anaty fiandriana pireneny ty inona ny voizan'izany tompoko eny voalohanteny aloha dia misaotra an'andriamanitra tonga eto amin'ity toerany ity satria notantany sy ombiny dia tongeto manaraka izany dia miarahaba anareo amin'nyrahalahy izay manoatra amin'ny fandaharana ireo teknisianina indrindra moa ny vahoaka izay mieno ny antso amin'nyrariny anaty fiandrianam-pirenena dia niforona tamin'ny taona 2024 ary taio fa ho lasako razana moa ny flot national izay nanorina azy dia ny cesera kamarakotindrainy ny tenako moa zany dia anisan'ny mpanolotsaina azy tao ary nisy ny fotoana nanginana dia tonga ny fotoana hitenenina dia izany indrindra no nanaitra ny tena amoazana ny fikambanana indrindraindrindra andraisana andraikitra amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao raisiko le teninao hoe tonga fotoana hitenenana fa maninona no miteny ary amina fotoana toy izao no miteninareo fa maninona miteny satria efa hita fa mandeha amintsizy ny lalana hitondrana nyty firenena malagasy ity raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny zavatra zay malaza amin'izao dia ny resaka coronavirus dia mampalahelo ny teny zareo ao anatin'ny mpitondra fanjakana hoe vita io tsy hiditsika an'izao fa aloha io fa rehefa tonga ny amin'ny étape 3 zay vao akadytsika io amin'izay fotoan'izay kosa angambany mety efa maty daholo ny rehetrarehetra ka dia manaitra ny zareo fitondram-panjakana mba handray ny andraiky ny ary isorako eto za moa amin'ny maha olon-tota sy mpanao politika dia misaotra ny filohan'ny tiako Madagasikara zay filoha teo aloha Andriamatomarikaravalmanana zay anisan'ny mba mpanara-bavao ny tena dia nijery ny teny izy hoe maninona raha azo atao dia mba akatona ny sisy tanitsika rehetra dia isorana azy manokana moa hoe izy filoha teo aloha no nyteny an'izay voaloha tamin'ny filoha rehetrarehetra zay teo aloha teo ngamba ny tsisy ny teny fa dia isorana azy manokana zay ny fifidianana farany teo miverimberina ny hoe doublon ny osika amin'izao fotoana zao ady hevitra be izy io ny mpitondra fanjakana mitazona neviny ary milaza sy mpamaritra mihitsy hoe avelao ny fampandrosoana androso andeha ary ny avy aty amin'ny antoko-panoatra kosa miteny hoe jereo tsara aloha asio fanadiadiana tadiavo ny marinao manahoana ny hevitra andriamatora kotomanga noel filogone roger amin'ity resaka hoe rariny tsy hitsy ny anaty fiandriana pirenena ty zay indrindra moa ny hoe ny rariny sy nihitsiny rehefa nijerena
dia hatranam-boalohany nefa tsy nety io voka-pifidianana io betsaka no nyteny fa hoe eo aloha fa aloha jerena eo kay rehefa ty amin'ny farany a namoaka ihany ny seni zay vao tsy ela ny filoha-lefitra hoe nisy an'izao ny doublant dia tia ny lisiny anina atao raha iny olona 1 million mahery teo a no jerevana dia ho aniza io vato io a dia tokony ny anaiky ny fitondram-panjakana hoe ataovy ara ny fampitahana aloha ny lisym-pifidianana sy ny karapanondro zay de be deabe reny doublant tao dia nidikan'izay a tsy voafidy amin'ny ara-dalàna izy raha olona 10 million nge no nifidy tsy ampy atsasak'izay ohatra hoe 5 million no nifidy azy dia sady legal izy a no légitime kanefa tsy ampy an'izay le olona nifidy azy amiko manokana dia tsy ara-dalàna ny fifidianana aloha noho n'izay osoka zay sy ny pourcentage a ny vahoaka zay mifidy mamenatra zany hoe mihena be hoe zao sisany tapavitian'ny olona mifidy noho ny ataon'le fitondrana dia amiko a efa tsy resy lahatra zany za am'izao fitondrana zao dia zay no antony hitenenana satria mahatsiaro tena manana andraikitra ny tena ao anatin'ity fireneny ity zay fotoana nanginan'izay a dia nieritreretana hoe inona ny zavatra misy marina kanefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy miteny hoe efa tsy rariny loatra ntsony na ny fiainana amin'ny akapobeany aloha tsy zatra tsy misonitra iaraha mahita zany iaraha malala raha ny resaka zavatra iainana andavanandro resaka vary a efa 2,4 ny kilao nefa ny mpitondra dia milaza fa amokatra vary hidirana kely ihany koa hoe hototovana ny betsy mitatratra mbo tsy manjaka tsy ekeny za manokana aloha dia tsy d'accord amin'ny anotofana tany ohatra zany ny fitondrana dia milaza fa amboly vary a amelomana ny gasy ny firenena mamelo tena aloha dia mahavelona ny olona ao aminy a zay vao afaka manondrana izay zany no tokony atao eto aloha fa tsy hoe afarana ny stock tampon dia rehefa avy eo marary daholo ny gasy dia lasa sahirana somary verena kely ny resam-pifidianana andriamato rakotomanga noel philogone roger ny resam-pifidianana satria nisy ane ny vola zay nampiasain'ny mpitondra zany nisy mihitsy le hoe sasem nanampy ny tany ivelany dia zao nefa le resam-pifidianana mbola ao anatin'ny tena adevitra be mihitsy ary mbola tantara mitohy tsy mijanona io ary le lisy mpifidianana any amin'ny aindehibe an'le fifidianana mihitsy no voaresaka amin'izao fotoana izao tsy resaka ohatrany hoe tany amin'ny taloha fa any amin'le lisitra mihitsy vo nisy nefa mifanampiana avy any velany mahita ve nareo fa voafitaka ihany koa ny mpamatsy vola voafitaka amin'ny mpamatsy vola satria tsy araky ny eritreretina hoe izy ny mamatsy ny vola dia ho ara-dalàna le fifidianana voafitaka izy satria dia fitondrana amin'izao fotoana izao zany ny tsy fantatra inona zay tenina ampiasainy tany dia tonga ny mpamatsy vola hoe ho atao ara-dalàna fa ho an'ny malagasy tsy ara-dalàna aloha raha ny akamaroan'ny malagasy tsy ara-dalàna ny fifidianana fa ny vahiny foana ve no andeha ifehantsika eto dia ohatrany miombo milelabato ka aleo miala amin'ny mahazatra tsy ny frantsay a no ibaiko na ny avany ivelany no ibaiko amin'ny madagasikara fa ny vahoaka eto ihany a dia efa fitaovana afaka ifampiresahana so dia lasa loloatra andriamatora kotomanga noel ny zay fomba fijery zay satria mandaray 5 taona ny fitondrana moa zany na mpitondra le teneninao hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy io dia mamerimberina hoe 5 taona ny mandat 5 taona ny mandat azo lazaina angambany tsy lasa loloatra zay satria zay mandat vo eny ampendoana raha dia efa manahirana ka endrasana tena hoboboka soloha eto ve zany zay vao andray andraikitra dia tsy ekena zany aloha na manokana fa mila mandray andraikitra ny rehetra anentanana ny namana taoma dia ho avy ny fotoana iaonantsika rehetra fa raha izao fitondrana izao tompoko za manokana tsy référence aloha ny mpitondra miala tsiny tompoko tsy hoe tapaizana koa ny miteny
fa raha mifahitana an'le izy a tsy fahaiza mitatana fitavozavozana izany rehetrarehetra zany sy ny sisa zay tsy voalaza eto aloha dia efa taratra eto olona efa nitondra tany amin'ny tetezamita ny filoha-kehitriny tsy nahinaka-lesona dia zao ny zava-misy eto a tsy fantatra ntsony hoa hoe io entina makaisy ty madagasikara ty ka dia iaraha mahita eto moa zany tsy nahay nakalesona ozy ianao fa tiako mba hanome ohatra ianao tiako hiditra lalindala kokoa ianao amin'izany fa inona le lesona hoe mila tokony hoe nraisina ohatra hoe nylesona tokony ho raisina zao hoe inona ny zavatra manahirana amin'ny malagasy a dia nyresaka sakafo bao efa fantatra hoe ohatra ny any atsimo zao a efa fantatra io efa nitondra teo zareo hoe misy ny kere misy ny aitany zavatra ohatran'izay zao a dia efa tokony ho fantatra ao zany zay satria anao efa nitondra teo dia tsy nahinaka-lesiny hoe inona zany ny fotodrafitrasa mateza maharitra tokony atao amin'ny faritra io afahana miatrika an'le izy efa misy pipeline tany zao dia efa nisy forage le natao farany iny na nisy ary le izy nge ohatrany tsy dia hita soritra misy olona namana nge mipetraka any miantso anay foana miantso ny tenako mihitsy hoe tena ohatran'izao ty mijaly zahay. Et surtout qui arrive à inscrire l'essai du break face à une équipe sud-africaine qui pourtant fait référence évidemment dans le rugby à 7 mondial, vainqueur notamment du tournoi la semaine dernière de Los Angeles et qui est en train de inona zany no manreto olo reto tsy mahita tambary na lesika kely hoe misy rano akory somary resaka kely sosialy a nresantsika ny sakafo ny lalana sy ny sisa fa nyresaka fampianarana nyresaka ho avy ny tanora malagasy ny momba ny akizy amin'ny akapobeny raha ny eto Antananarivo zao a rehefa tonga ny firavan'ny mpianatra amin'ny 12 amin'ny 5 dia ohatran'ireny hoe tantely vaky reny dia hoy ny fanontaniana hoe hoaiza daholo reto ankizy reto nareo anatin'ny hoe antso amin'ny rariny sy ny hitsiny anatin'ny fiandrianam-pirenena tena hoe firenena ny ankizy ny tanora no avy amin'ny firenena le zavatra iainana nefa araka ny tenenareo hoe tena tsy araka ny tokony izy ahoana ny fahitanareo an'izay ny resaka tanora sy ny resaka asa ny resaka tanora sy ny asa indrindrindrina amin'izao fotoana io amin'izao fotoana dia tena tsy mandeha amin'ny zelona zay zany ny fahitana satria raha nandeha nge ny fanadinana baccalauréat tamin'ny herintaona tany dia efa hita taratra hoe fa maninona no misy sujet mivoaka dia averina asiana deuxième session ndray a le fanadinana exceptionnel dia zavatra ohatran'izay zany dia tonga indray ny concours a amina magistrat reny zao a hoe nisy fito tao nisy kolokolo tao dia mifoanana zany rehetrarehetra zany taratra ny tsy fahaiza mitantana ho aiza reto tanora reto dia tsy haitsony moa fa dia mampalahelo a ny resaka fanabeazana dia no tsinitsiniavina aloha hatreto satria zay ny zavatra hita maso be dia be ireo namana mpampianatra any ambanivohitra any na ny karama tsy voaray misy mitaraina ohatra akaiky namana ao amin'ny ao Moramanga ao amin'ny fianarana teknika io nanomboka tamin'ny desambra izy efa tsy nandray vola efitsika efa marsa zao efa marsa manambady aman-janaka manofa-trano misakafo aiza daholo ny atao andoavana an'izany rehetra zany nefa zany nisy fampanantenana tamin'ny propagande nisy fampanantenana be dia be ny zavatra tsy voafevy zany betsaka ny akamaroan'ny fampanantenana aloha hatreto a mbola tsy miainga mihitsy aloha ny fampanantenana zay nataon'ny fitondrana amin'izao fotoana fa dia kobaka ambava zay mifahatsapanareo azy zay mifahatsapako azy tompoko eny ary 2 minitra atsika ny fotoanantsika mandeha dia mandeha moa ny resaka ary mafana dia mafana tsy ho ary voaresantsika eto daholo ny fiainam-bahoaka ray manontolo fa apahany ihany fa na zany na tsy zany inona ny tena hoe teny apetraka ao ary ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ho an'ny mpitondra ihany koa raha manana ambafatra ianao eto ary ia ho an'ny mpitondra aloha satria izy no mitondra eo a dia mahaiza tompoko mijery lavitra sosialim-bahoaka no tokony ho jerenareo faran'izay aingana fa tsy sakana
ny mpanohatra araka ny tenenina hoe ny mpanohatra ny sakana eto amin'ity fireneny ity za mahita aloha fa tsy sakana satria ny ao anaty fitondrana nge nareo daholy hery mapara hery ka zany daholo mitantanany zay namadika ny fifidianana de ianareo no ao anaty fitondranako izy ary no sakana raha maneo hevitra ve ny olona de sakana na ry zareo amin'ny mpanohatra na ny olona zay tsy mifanaraka amin'ny hevitra reo de olona zay na fa sakana zany sy sakana zany tompoko raha amiko fa de mila ny fandraisany zareo andraikitra jereo indrindrindrindra ny sosialim-bahoaka fa mikaikaika nareo nge tsy mandeha raha ny lalana fotsiny araka ny tenenina teo zao eo amin'ny 67 manjaka ray aty ambodiny sotry zany lalana rehetrarehetra zany tsy foan'zareo nidiky ara-moa ty efa lasa tsy fanao enao tsony sanatria raha de zay nga maniavatra hoan'ny vahoaka aokatsika mba samy eritreritra mandinika tsara ny zava-misy fa raha izao no mitoy de afaka 20 taona 5 taona ny manam-pahaizana eto amintsika andeha ho any an-dafy daholy de badraodra retitsika de ifampihinana eto ve sanatriny zany tsika menakavy satria zareo rehefa miresaka de hoe tsy référence mihitsy ny mpitondra de atao ahoana raha fa de zay ny zava-misy de misaotra toko eny a tapitra ny fiarahantsika aloha andre matoraka tomanga noel filogone roger apatsahivina moa hoe te-pamaranana fa ianao de solo tena ny fikambanana antso amin'ny rariny sy ny intsiny ao anaty fiandriana-pirenena misaotra indrindra tompoko ny vahiny tato anatin'ity fandarana Miara-Miampita izay vonanomboka androany ity zany a everina amin'ny fotoana manaraka mbola izy ny fotoana fahatsika mitafa sy miresaka apatsahivina ihany fa mandeha amin'ny Facebook ny fandarantsika mbola misy vahiny maromaro rina rabe mananjara ny Facebook ny zay radio télévision aloha zany de ao amin'ny youtube ao ihany koa azontsika jerena amin'izay adresse zay ihany a ny amin'ny web ihany koa mbola isy maromaro hanampy azy amin'ny fandarana manaraka angamba satria mety sotratra zao itsony ihany koa eny ary dia isaorana ihany koa anao mpiaino na hatratra amin'ny farany ny mpiara-miasa rehetra isaorana atrany afaka minitra vitsy de andray ny vahiny manaraka indray isika eny ary efa etondray ny vahiny tsy mipetraka mihitsy moa tsika am'raha lafa dido any tanindrazana ihany keo izy ity rina rabe mananjara avy eo anivo ny RMDM mpanao politika mazava ho azy ny pasteur Tsarame Edouard miaraba tompoko tonga soa rina rabe mananjara aleo ianao no mametraka fanontaniana voalohany fa zay ny fandaminana zay ny fandaminana fa miaraba ny pasteur Edouard Tsarame ianao de filoha lefitra eo anivon'ny rotobe ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara zao le fanontaniana efa ela ihany zay nandrenesana ny RMDM zay ary efa ela ihany koa no nandrenesana ny fitenenanareo na amin'ny gazety na amin'ny televizion na amin'ny radio misy vokany ve le fitenenana atreto ary misy miaino ve hoe misy miaino
zay moa le mahazatra fantania mipetraka amin'ny maro ahoana ny fipetraka izay pastera Edouard Tsarame filoha lefitry ny RMDM. Eny ary miarahaba Eny tompoko. nareo mpanao gazety sy ny teknisiana ny vahoaka ny anatin'ny tokantrano tsirairay agny na ny eto an-tanindrazana na ny velany miarahabatsika amin'ity onjapeo malalatsika ity. Eny tompoko. Misy miaino ve ny teny ataonareo sa tsisy ny fanjakana tokony amaly azy satria izy mahatsapa fa hoe misy mpanohatra mitabataba eto tsy zahay izy ihany miteny an'izay matoa zany fanjakana miteny an'izany sy marary an'izany misy miaino ary mandre tsara izy ary tsy zahay ihany fa nanareo koa enony ho inareo tsara fa na amin'ity onjapeo ty avo manomboka androany voateraka androany de fa paniky ny mpitondra fanjakana akehitriny nefa zavatra voateraka mbola tsy fantatra hoe makaiza nakaiza ny lalany vo manomboka de fa io izy fa paniky sahady dikan'izay misy miaino fa ny fomba fiainona no samihafa. Ny fomba fiainona ny samihafa pasteur Edouard Tsarame ao anatin'ny lalana na ny atao hoe lojika politika ny rodobe ny mpanohitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao de tonga de afantaka ny fanontaniana anonga-panjakana avy ianareo. Tsy anonga-panjakana fa hitondra fanjakana. Azavao kely hoe satria mety manao kilalao teny ianao mety tsy azony olona hoe Zay mantsy manahirana ny olo-pirenena koa nareo mpanao politika mahay miresaka. Ny mpanao politika nizaniza manangana toko politika ny anaovan'ny politika dia handray fahefana. Makaiza ny lalana ao anatin'izay zany zao Zay hoy izy noabolana malagasy hoe ny fahoriny sasany fifaliany sasany. Tsy haiko rina aloha za aloha anatin'izay tsy azoko tsara zany zay zavatra zay. Mbola ho azonao afaka fotoana foy fa toy izy ihany fandaharana. eny azo avy hatransika de hiditra hoe akafahefaninareo a ny mpitondra ny teny hoe zay zao ny eto misy vahiny ny teny hoe ara-dalàna iny fifidianana iny ny ary amin'ny seny mpikambana ambony ny teny hoe mitiny ny doublon nareo a miteny hoe tsy araka ny tokony izy fa nisy an'izao a aizaho aiza raha ny lalana ary zao hoe le vahoaka zany manoloana an'izay mijery izy miteny pastera Edouard zao ny lazainy miteny ny mpitondra fanjakana zao ny lazainy de izy le vahoaka hoe aiza izy zany Zany mikasika fifidianana indray. fifidianana. Eny ary tsy zahay indray ny teny fa ny mpikarakara an'le fifidianana mihitsy no ny laza ny tsy fetezana ny sitsy ny fahatomombanany ny fikarakarana ny fifidianana iny tsisy ambonin'izay tsisy ambonin'izay satria ny ankoatrin'izay dia kandida mpilatsaka ho fidiana avokoa na ny mitondra ankehitriny na ny tsy mitondra ankehitriny na izahay dia mpandray anjara tamin'le fifidianana fa le mpikarakara an'le fifidianana no namoaka milaza ampaibe maso ny tsy fahatomombanany ilay fikarakarana le fifidianana natao izany ambonin'izay ary iny mbola hitadiavana commentaire atsy hanamarinana any aty hamarinana aroy ray zay faro ny arana hita sy ny arana andre fa lay mpikarakara ny fifidianana io dia indépendant mahaleo tena ka nahoana isika no hiditra amin'ny zavatra hiditra amin'ny fiainan'olona mahaleo tena fa leovatenany igny tena voakana amin'izay mampahaleo tena zay ny zavatra nataony ka inona ary ty atahorana ary inona ny mampitabataba rehefa tsy marina de tsy marina ka tsy marina hoe ianao fa tsy misy fiatraikany amin'ny fifidianana na ny fandehan'ny fifidianana ireny zavatra navoaka ireny ary vavafara moa de hoe nalana le olona diso tao anatin'ny la mpikarakara fifidianana indépendant ho ianao ray zay tsy misy fiatraikana amin'ny fifidianana ho izy ianao nefa nalaina le olona ny teny ary zay koa miteny fa tsy le igny olona iny ny olana fa le zavatra sifra na avoakan'io mihitsy ny olana fa tsy lay olona ny teny an'iny tsy diso ny fangalana ny teherira Kotonarivo teo amin'ny toera fahadisoana ngezabe ary zay fahadisoana zay mbola miampy fo ary raha tena ny tokony ho izy ny filohan'ny seniny tokony nametra-pialana fa tsy teherira Kotonarivo. Misy koa miteny hoe tokony miala daoly ny mpikambana rehetra mazava ho azy ahoana mety hoe fahitana mazava ho azy satria fa samby tsy naomby tsy olona anankiray any iny karakara le fifidianana teherira Kotonarivo zany tsy izy reny iny karakara fifidianana fa ny teny tamin'ny anaran'ny seni izy ary tao amin'ny foibeny seni izy tsy tanatrany nanao conférence de presse ary tsy mpanao gazety anankiray namany fotsiny nantsony fa officiel ny zavatra nataony ka nahoana ny ilazantsika fa tsy ara-dalàna reny
ary nahoana ilazantsika koa fa tsy mahakasika n'le fifidianana i lista regny any ka iregny nanaovana an'le fifidianany tsika tsy nanana lista hafa ny karakarana le fifidianana ireny nanaovana le fifidianana ka nahoana tsy mahakarakara tsy mahakasika an'le fifidianana ray zay miverina indroa intelo inefatra misy ary a miverina inefatra amby telopolo anaran'olona anankiray hifidianiza daholo io anaran'olo efatra amby telopolo makaiza zany zao ny lalana tokony alehan'ny firenena nareo zany rehefa jerena eo anivon'ny RMDM de mety hoe hitondra ny firenena any anatina crise politika vaovao ve ty zavatra tia na ny zavatra tianareo atongavana na farafaharatsiny crise institutionnelle mihitsy satria mety hoe atao ahoana foanana ny fifidianana de inona ny toyany de iza ny hitondra ny tany ny firenena teteza mita vaovao ndray sy ny tsisa sy ny tsisa lavabe raha toizako teny toy an'izay de hoe nareo araka ny tenin'ny mpitondra hoe mpanakorotana tsy tia fandrosoana anti ekonomika sy ny sisa be de be moa le voambolana ahoana zay mialara anganareo hitondrana azy rehefa aty aminay daholo ny zavatra tianareo hokaroana de miala izay mitondra de ampy zay karaha démocratique ave zany démocratique zany ko ka nareo mitondra ny feon'ny mpitondra hoe zao mpanakorotana-reo reto miteny hoe crise reo tsy zay miteny an zany fanaovazeto fa mpitondra hoa azonao mitondra ny fahitan'ny mpitondra nareo ary tonga eny anivon'ny vahoaka zay a de ozon'ny vahoaka hoe zay a reto mpanohatra reto mpanao politika mitabataba reto anakorotana firenena ny fahantrana efa manjoanay io mbola ho alaliny ry pasteur Edouard ndray nefa ry zareo ny te hiverina eo amin'ny fitondrana zay ngela izy andre mato tsara ny eto zaho a de teneniko anareo fa valiko amizay le teny tary aloha hoe fahoriny sasany ho aho fivaliny sasany satria zao tsy zahay ane no mitondra an'le firenena ary tsy zahay ane no manaonao foany ary tsy zahay ane no miteniteny foany ary tsy zahay no manao an'io zavatra rehetrarehetra io fa izahay milaza ny marina sy ny zava-misy mitrangy eto amin'ny tany sy ny firenena zay ny rôlinay ary zay ny ataonay ka raha izay milaza fa misy korotana de misy voakorotana tokoa ny any anatin'ny sain'olany satria tsy araka ny zavatra eretreretiny sy inoany ny zavatra teneny de voakorotana izy satria mieritreritra izy fa hoe tsy azo tenenina rehefa izao fa na iza manao ny tsy mety sy ny tsy marina eto amin'ny firenena de ho avy zay aiza ho aiza zao ny toy an'le fitakianareo hoe foanana le fifidianana na raisiko ny ampahany fanontaniandrina rahabe mananjara hoe aiza ho aiza ny efa fianonana zany a mba misy resaka na fifampidiniana ve any ambadika any fifanatonana efa miaingy eo mpitondra sy ny RMDM satria nareo zalo zany zao ny mpanohitra hita am'izao fotoana zao mazava ho azy tsika manko le rehetrrehetritsika indrindrandrindra fa ny mpitondra de mieritreritra foana fa fahavalo-pirenena ny mpanohitra sady mpanakorotana aza dino anefa fa ny filazana zay fotsiny efa fandikan-dalàna satria nahoana satria ny lalam-panorenantsika mihitsy no mamela sy mametraka n'zany mpanohatra zany eto amin'ny tany sy ny firenena ka raha voenao zany tsy mieritreritra sy tsy manaja an'zany hoe mpanohatra zany fandikan-dalàna zany ka izay ve no eketsika hoe handika-lalàna sa hatao mpitondra mpandika-lalàna tsia zahay tsy anaiky an'zany fandikan-dalàna zany fa nitsakitsana lalam-panorenana zany tsy ho ekena izy zany anareo zany ijanonao anatin'ny fanarahan-dalàna lalàna io lalàna no manome anay fanoerana zahay nanao taratasy ofisiely isaky ny atoko politika tany amin'ny intérieura dia ny valide ny intérieura nomeny récépissé zahay mpanohatra zahay tsy isy ny teny tany amin'ny intérieura hoe zahay mpanakorotana fa mpanohatra efa misy fifampianona ve sy resaka zay mantsy le fantaniko teo zay le teneniko anao teo adidy sy andraikitra ny mijery ny tombotsoa ny firenena hoy ry tsy hay koa na fanjakana
no matahotra ny resaka mpanohatra ka nanafatra olo avy any ivelany agny hiresaka fa ifandaminy eto Madagasikara tsy fantatro fa nisy vele olona avy any koa ivelany ny olona avy any ivelany agny mieritreritra hifampiresahana ny amin'ity raharam-pirenena misavoritaka ataon'ny fitondram-panjakana ty misavoritaka sa asavoritaka misavoritaka asavoritaka ny mpitondra fanjakana ihany raha ohatra ka misavoritaka izy dia ny mpitondra fanjakana ihany manakorotana sy manasavoritaka azy ono pasteur ianao miteny hoe ao anatin'ny lalam-pandrenana ny hoe anjara toerany mpanohatra soratra iny fa zao ane anao amin'ny atemy mera-pirenena ary ne zao mbola tsy mipetraka mihitsy ny efa ela be zay le hoe tena hoe mpanohatra fa nisy an'iny le hoe volavolan-dalàna dia manao aller retour le izy dia nisy nikitika dia zao eo le izy dia ahoana zany ny atao hoe ahafahany RMDM tena masehatra tsara mihitsy manerana amin'ny Madagasikara ka resy lahatra ny olona andray ny fanoherana ara-demokratika ataonareo zay ne ny tenentsika hoe mila fanaran-dalàna ny mpitondra satria ny tokony ataon'ny mpitondra dia manao décret d'application le lalàna dia vita dia apetraka dia anjaranay ny mametraka hoe iza ny mety hosolotenanay ao amin'ny assemblée fa raha tsy ataon'ny fitondram-panjakana dia ho ataonay ty lalàna io rehefa izy tsy anaran-dalàna dia ampanarahina lalàna amin'ny fomba hoana ho hitatsika iarahantsika mahita eto anie zany fa tsy hoe amin'ny fomba hoana fa hoe rehefa tsy manaraka lalàna dia ampanarahina lalàna io izao no misaotra betsaka ny Sénat satria rehefa tsy manara-dalàna ny mpitondra dia ampanarahina lalàna fa tsy hoe avelana ara-po fa terena hanaraka lalàna rehefa tsy manara-dalàna hoe tenenina aminy hoe ty tsy ara-dalàna fa ty ny lalàna pasteur eto raha tsara me raha pitso raha afaka pitso eo amin'ny tontolo politika inona no hitranga eto Madagasikara raha zao no misava-misy aminany zany eto eny fa hoe miainga amin'ny zava-misy tsika malasa saina ihany mantsy le zavatra tenenao satria tany am-piadohana dia hoe andray fanjakana nareo ny iza lasa mpitondra zahay tsy hoela tsy maminany ao milaza zavatra misy izy nareo hoe sao dia lazanareo rehefa misy mpaminany ndray za tsy maminany dia iza no miteny na milaza fa tsy amerina ny fahadisoniny teo aloha ihany ny anareo tsy dia misy endrika vaovao ihany kio tsy inona ao anatin'le satria ny anisan'ny tsikera ataon'ny olona amin'ny tsikera ataon'ny olona amin'izao fotoana mahay oabolana malagasy soa lavo ay mamindra soa kenda ay mitsako ohatra nefa maro ihany no niteny an'izay tanao itsika miteny fa hoe toko tapaka valany mitongilana zay tsy mety efa manomboka manarina azy zahay miaraka orony ka olona tsy mitovy hevitra olo samy hafa friany fa natambatry ny fitiavan-tanindrazana dia ao zahay efa manomboka manarina zay rehetra tsy nety ianao nanao ny tsy nety tahaka an'izao ianao efa manomboka manarina an'izany zahay ary zay efa miazakazaka mihitsy satria efa fantatray koa fa hoe miazakazaka koa ny raharam-pirenena miazakazaka manitsy ny tsy mety sy mandrafitra an'izany zahay zao satria efa vonona amin'izany hoe hanarina firenena araharotiko kely amin'ny mahapasiteranao ty satria ny fiangonana ihany koa manana ny toerany eto amin'ny firenena ahoana ny anjara toeran'ny fiangonany raha nyfahitanao azy amin'ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao marina hoe efa niteny papa François entsana niteny ny lehibeany katolika ny son éminence ny cardinaly tsara aza ny teniny tao amin'ny loteriana be dia be ny anglikanina niteny sy ny sisa ny FJKM moa miteny ahoana ny fahitanao an'izay ny anjara toeran'ny fiangonana ny fahadisoana teto Madagasikara dia nanala an'Andriamanitra amin'ny fitantanana ny firenena fa tonga saina ny fiangonana hoe veritsika le rehetra raha Andriamanitra zay lohan'ny firenena no isorontsika fitantanana firenena aleo mirotsaka antsihatra ny fiangonana amin'ny raharam-pirenena satria adidin'ny fiangonana no fahabangana zay récupérena amin'izao fotoana zao misy tranga anankiray pasteur isan'ny atao hoe mampifamaly ny malagasy ny resaka politika tena mifamaly mifandramatra any anaty tambadrotra sosialy zany tena manahirana ny zava-misy any mpivady ara-miady hatrany anaty tokantrano mifandray kely amin'izay statut anao hoe pasteur zay ihany
fa ianao koa nefa mpanao politika ho anareo nivony RNDM aiza ho aiza ny anjara nareo ve zany manokatra tanana hoe ahoana nisy tomana ny hoe ndao nareo mpitondra ndao iresaka aminay am'izao tsika miteny zao sa le lojika nareo hoe nareo tsy ilaina fa satria ana mantsy io le mpanao politika ty ambony aty ny samy hafa ny heviny le mpanaraka ny rehetrarehetra mifampi katifoka sy ny sisa amin'ny sehatra samy hafa za tsy haiko na fanahita nareo hoe olona jamba sy marenina mifampiresaka tsy haiko na fanahitanareo zay ny sary oentin'ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao ny ministry ny fahasalamana miresaka zavatra hafa ny ministry serasera miresaka zavatra hafa ny filoham-pirenena ao anatin'ny fitondrana anankiray ahoana tsy ampisavoritaka le vahoaka malagasy tsy ampiady an-trano ny mpivady iza ny arahany ministry ny serasera ve milaza fa hoe ampy hiatriana zavatra rehetra ny zavatra misy eto Madagasikara ny mpitondra ny ministry ny fahasalamana miresaka hoe tsy mahazaka ny zavatra hitrangy eto ny capacité d'accueil atsika ny filoham-pirenena miteny hoe aleo idina sy inona ny arahan'ny vahoaka am'izay fitatanana firenena ohatran'izay ko raha miteny zany mpanohitra de mpanakorotana eny ary mandeha ny fotoanantsika efa mamara antsika zao mandeha be mihitsy le izy fa lasa mandeha mandeha be mihitsy satria mandeha ozy ny tanora mba mijanona reny fotoana teny farany ara hoentin'ny pastora Tsarame Edouard ma hoe afatra zany ary mpitondra fivavahana ihany koa mangataka hoe mihoatsodrano ny firenetsika ny vahoaka sy firenetsika ny afatra de mampiomana ny vahoaka malagasy tsy ho ela de ho avotry Madagasikara matoki mino fa tsy ho ela de ho avotry Madagasikara ary hiaraka hanavotra azy isika rehetra zay ny teninay tsodrano eny ary tsodrano anareo zany eny tompoko eny ary tapitra indray aloha zany ny fiarahantsika tamin'ny vahiny mpanao politika mety isesesy am'izay ngamba ny mpanao politika sady zahantsika fofoy manarina rahabe mananjara ny pasteur Tsarame Edouard anaraka feokira angamba tsika de raitsika avy hatrany ny vahiny manaraka sotra indrindra Sarambelaci ueti pilazana anautaniku itani razako rafia sarambelaci raiketumbang ilani igasi jarawo ratifukatini saju Nuyamsukanau ufireneku Itani razako fafikiavantenaku Fule uferia umaulu Alevenu muratazana Mazatawa pasandrazana Ifalini rogwaja Sirofitsika pitsaka Ramutukani tanaku Japan rusana wiyadi Fahapahantranawu Ukasi sasatra Vitani mamikyo Zonu feliranuku Usunya tramini taranaku eny ary efa eto indray ny vahintsika manaraka rina rahabe mananjara ny loolon'ny Madagasikara jafetra randriamanatsoa avy amin'ny antoko HVM zany loolon'ny Madagasikara izany mpanao politika ihany koa izany mazava ho azy moa zany loolona de avy hatrany de senany ao an-tsaina kanefa iresaka raharaha politika raharaha pirenena ihany tsika rina rahabe mananjara
faly miarabanao andriamato sénateur raha ndria manatso jafetra ianao moa avy amin'ny HVM ary tonga dia mahitsa ny fanontaniako hoe resaka lisy-pifidianana izay mampitabataba ny maro amin'izao fotoan'izao indrindra ny sénateur indrindra ny sénateur ary ny HVM dia anisan'ny natsiary fa tena voadona mafy tsy nareo rery fa nareo dia ny teny hoe tena anisan'ny voadona mafy mihitsy tamin'ny fifidianana iny noho ity resaka lisy-pifidianana ity ahoana ny fipetrany tompoko mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fanomezana ny fitenenana dia fisaorana fangatelemana ihany koa amin'ny fandraisana ny tenako amin'izao fotoana izao mafanafana tokoa ny raharaha-pirenena atrehitsika io ary izay no atongavana eto miaraba ihany koa antsika rehetra miaraba ny mpanaraka izao fandarana izao na ny eto toerana ny any ampitan-dranomasina ianareo teknisianina rehetra ary isika zay mamolavola ny fampandehanana izao sary zao tsisy avahana tompokoa fa dia kasitrahana daoly ary dia miarabanareo ny tenako fahalalanina tanteraka ny tsy zahay eo amin'ny anteny merandolona rery fa ny vahoaka malagasy mihitsy amin'ity resaka lisy-pifidianana ity ny teninay maro reo efa voalaza rehetra teo aloha be de be fa ny teninay dia tsotra ary efa ny fehezinay izy dia toy izao ny teninay aloha andeha ny fanadiadiana ary tsy hijanony eny atenatenany koa satria mety hoe akasika an-dranona na akasika an-dranona fa izay dia mitady ny ahatongavany fanadiadiana hatramin'ny farany zay ny teninay ary amafisinay zay ary io koa mila fitondram-panjakana kehitriny miazakazaka ary dia raha nyfahitanay azy dia manana vitesy ambonimbony izy dia ny angatahanay tompoko ny fanadiadiana atao vitesy faran'ny ambony ary faran'ny aingana alalany rehetra inona ny tena marina ao anatin'izao hotakotaka sy zavatra misy eto amin'ny fireneny zao izay tsy verina tsony amin'izay resaka raharaha ny vice président iny mitondra teniteny teo foana hatramin'izay na ny président na ny président seni nanaronarona tsy olana aminay zany tsy antsonytsika tompoko io ny zavatra miseho avoay ny fahamarinana ary izay koa mba kristianina eny ary kristianina mihitsy ny marina tompoko tsy mba maty oka ny marina no hipotra iza no anao an'le fanadiadiana sy antenenareo amoaka an'le marina izay indrindra mihitsy izany antso zany izay indrindra raha fitondram-panjakana ara-dalàna sy mandala tokoa ny fahamarinana ary fitondrana amin'ny rariny sy ny hitsiny dia mangataka izahay ny fitondram-panjakana mihitsy ametraka ny fanadiadiana fa rehefa tsy mametraka an'io izy dia aminay nitsikitsika tompoko tsy mandindy foana vao raha ary akoatran'izay dia ireo pararamasy rehetra international satria ireo nandoha vola be tao nanatanterahana ny fifidianana angatahanay koa hijery anaraka akaiky ny fanadiadiana rehetra fa eto tsy vitany hoe kotranoatrano tsony fa hainy ity ho ray manonja ka ny anay mantsy dia mazava be raha sanatria ka tsy tonga amin'izay fanadiadiana zay dia ilay maolo-pirenena malagasy anao amin'ny fanananao kara-panondro malagasy anao tokoa zany raha izay ny identification anao ara-panjakana nkez zany no tsy izy intsony satria ny zavatra voatsikaritray izao vita ihany fa ny impactan'io ny gravité-n'io zavatra io mihitsy no tena olana ohatra fotsiny izy amintsika malagasy no manao taratasy na andeha anao taratasy na andeo any amin'ny banky fotsiny inona ny tedaviny any amin'ny banky voalohany kara-panondro ary na efa mifenonao ara le taratasy ny taratasy-mbola ao ambadika misy numero kara-panondronao tadidio tsara fa zay olona rehetra eo amikesy zay mandray anao mbola mienregistre fanondrony ny numero kara-panondronao ataony amin'ny soratra stylo mena izany rehefa mandray mombanao ao izy dia izao zany le kara-panondro zany ve tompoko mbola ho azo atokisana sa tsy azo atokisana ntsony zay ny voalohany ny fifanarahana rehetra zay mety iseho
na fampivarotana na ninninina zany atao eto amin'ity firenena ity itsika mbola tsy de mampiasa hoe ny olona rehetra manana passeport mbola kara-panondro ihany koa de aiza ho aiza no fipetraka ireny any fipetraka ireny tompo any amin'ny malagasy tsy rairay avy hatrany ambany volo zay manana kara-panondro rehetra satria ny olana dia mety tsy ho azo antoka itsony zany ny kara-panondro mamalagasy ianao amin'ny mamalagasy ianao mihitsy nyresahako olo-pirenena ianao ka zay zany no tena tsindrinay manarakaraka an'izay dia izao itiako isariana ny saitsika raha sanatry misy ataoko hoe ankety atao kara-panondro n'ilay olona ny voasoratra tao ohatra na miseho ohatra ny zavatra ray sanatry hoy zaho ohatra ny raisiko misy vakitrano da misy vonon'olona de misy an'ireny le kara-panondro latsaka reny eny de reny no andraisan'ny polisy anaovana ankety ianao de jerena le izy iny ary le kara-panondro de rehefa avy eo jerena any amin'ny fichier jerena ny contrôle rehetra mety olona ne tsy nanao an'ilay acte no mety ho voasaringotra am'izany ary ho afaka moramora ve zany satria i rahantsika malala tsara mihitsy ny fiaingan'ny ankety sy ny zavatra rehetra ataony manam-pahefana mahakasika ny kara-panondro mbola ny kara-panondro ny atsika eto Madagasikara aloha hafa ny any Europa hoe ny passeport niny fa initsika mbola kara-panondro ka raha tsy vita ny fanadiadiana mahakasika ny olista io de aza manantena amin'izany kara-panondro zany aloha ho azo antoka itsony tompo ono tompoko andriamato sénateur de Madagasikara andray manatsojavetra avy amin'ny HVM hoy ianao hoe tena ilaina mihitsy ary tokony atao lay fanadiadiana momba ny lisy-pifidianana sisisa ny HVM ave fa vonona amin'ny angady sy ny arona amin'ny pirofo rehetrarehetra zay ompelantananareo ny pirofo dia efa iraha mahita toy ny tafika andrefa tanàna ny ohatra fotsiny dia raisinay dia izao raha nisy ny candidat sasany zay nytontena nitondra ny pirofo teny dia efa tsy niraisiny izy reny efa nilana izy reny de raha ny anananay manana koa izahay fa mipotry reo amin'ny fotoana ilana azy fa zay moa efa ny safidy ny hoe kose mangina aloha isika dia nangina isika ny fanjakana neny nanao erera tamin'ny tatitra nasehoany ny mampatonga an'izao rehetra zao fa izay efa ny hoe raha izay zany no fandaminana fa ankehitriny kosa tenonareo zao teny zay noho ninona efa sangy mihoatra ny loha zao tompoko ary efa tafahoatra ny mety efa no olana ary ity no isariako ny sainareo efa ho tonga any amin'ny tsy fahamarina toeran'ny fitondrana izao zavatra izao ho azavaiko ny hevitro maninona no hoe ho tonga any amin'ny tsy fahamarina toeran'ny fitondrana stabilité de pouvoir zany zao zany izy io izay fantatrareo tsara lo olona inona montsy ny natao taminay tamin'ny antenymeran-doolona io hatraminy hoe élection anticipé to eniny rehetra zany atao valam-bifolo zay tsy olana aminay zany azo atao am'izay mamety azy zany fa zao tompoko amin'io lisy-pifidianana io am'ireo olona voafidy rehetra reo misy malelu zany ao ifidiny sénatorial tsika zafady indrindra fidiny sénatorial le grands électeurs grands électeurs andresanany fomba ahoana zany mazava be zany mera ny conseiller malelu nefa nisy ifidy reo de aiza ho aiza am'izany ny fahamarina toeran'lay mpitondrana le fitondrana satria olona malelu any zany mbola andeha ifidindray n'olo olona na ho atao valo amby folo na ho enany folo na zay fotsiny aloha raha ohatra tazominy hoe io valo amby folo zay moa zany manana ny hevitray nanao sosikevitra ihany ko zay tokony ohatra zany zavatra rehetra zany ary zany no anisan'ny nandavanay hoe motion de rejet ty satria raha itoy ro zavatra rehetrarehetra ao mbola anao référendum koa isika zany zany efa anoany manatona daholy ny lisy-pifidianana raha izao ny olana hiazakazaka makaiza isika ty sa hitondra ny firenena ho any akady tanteraka zay mety ho tena sarotra mampidika izy firenena tompoko mora de mora ao anatin'ny adiny ray adiny roa ny ray andro
fa manarina firenena amataona ny tompoko efa nahitan'izay nareo nivony antoko asvm fa inona moa ndre matololo madagasikara ny tsy anaovanareo enquête parlementaire rehefa mitaky fanadidina ihany nareo mahakasika an'ireo le zavatra tsy manjary resanareo momba le isy mpifidianana sinisisy reo ao anatiny tokoa zay tompoko de rehefa natao de andraso alo rehefa natao ny firesahana momba ny enquête parlementaire io dia izy io zany a misy budget tokony iangana anaovana an'izany de eto a miteny aminareo fa nany budget senary ane efa any amin'ny asasany tsy misy intsony zay zany de tena ohatrany hoe ao anatin'le fanampitenanay moa zany zany tena mafy mihitsy anareo ao de iaiky zay am'le enquête parlementaire moa ianao maty manana ny document manana ny olona afaka anao an'izany rehetra fa zao ny ety manana efa kejaina tanteraka zay aloha tsy afahanay manao an'izany zay zany anay fa na izany na tsy izany arany mandeha foana ny tractation moa zany fomba fampiresahana ary io a tsy maintsy isy valiny io e zay zany de matoky olokely reo olondehibe ny olona tsy matahotra zany zay ary manana fanantenana zay manana finoana zay fa tsy maintsy hovity io nisy le olona maromaro ny tabataba hoe misy manome volonareo ao misy manao kolokolo tamin'iny fifidianana farany iny ianao koa veva nisy nanampitamby aloha tonga de sy mety so de efa nandray koa ianao tany ambadioe fanonganana ny filohan'ny anteny mera sy ny sisa miaingy avy aizy zany de ahoana ny endrika isehony de tena nisy ve matoa mantsy le resaka mandeha de tsy maintsy ho zay mpanao gazety misy source d'information zay indrindra eny ary alohan'ny amaliko ny zay fantaniny zay a de mamelalo nareo resaka kely an'izy ty ny parlement aloha zany nge ka pouvoir politique zay ny parlementaire ary ao a raha ny antenimerando olona manokana dia zay moa zany maeto a dia manana ny anjara ndraiky manokana izahay zany hoe voalohany aloha zany a misy rôle anay a zay le hoe a médiateur politique izahay zay a no ma-équilibre ny équilibre constitutionnel anay aloha ary lazainy lalàny zany zay ny lalàna manarak'izay ihany koa dia ao le misy an'le tsy azo ravana zay olana maro am'izao fotoana zao mandat impératif andray filazan'izay iny de ao ihany koa lay firesahana le hoe ny président ny antenimerando olona ny PS moa zany no intérim ny président république alatsiny fa tena sariako lavitra mihitsy nareo anazavantsika an'ity resaky ty akoatran'ireo am'izay de manana ny mission zay mireprésenter ny CTT collectivité ny organisation inona ny fandraisan'le kolikoly am'izay eo mihitsika ary ny conseiller ny exécutif ny fandraisany am'le kolikoly zany de izao misy force politique anakiroa mifanehitra ao amin'ny antenimerando olona am'izao fotoana zao ny force ray a dia izahay zay maro anisa moa zany ny SVM irahantsika mahita eo sy ilay force anakiray a zay a efa nisy a niala ny sitaka tao aminay a hoany manohana ny fitondrana ankehitriny raha lasa lavidavitra kokoa zany ny fieritreretana rehetra dia sy ny fandiniana ny zava-misy iainanay ao a mifandony reo force reo ny ray a maro amin'ny isa ny ray a vitsy anisy dia izay a io miteraka an'io a kolikoly io satria ty tonga am'izay le hoe aongany aloha io président io a satria raha zoina ny lalana raha zao zava-misy eto amin'ny fireneny zao a ho lasa lavitra raha sanatria aloha ataoko be de be ny sanatria ka misy ny fiovoan-javatra zay tsy apozina fotoana tsy mahalala fahalalantsika ohatran'ireny zavatra ny setany amin'ny seni reny any amin'ny fotoana tsy apozina no mipotra dia so de sanatria tafaverina io anahirana atsika efa lasa lavitra mihitsy zany le kajy anaso aloha analyse zay aloha zay tonga de tsoriko indray invitenareo aho de mijery anareo aho manao analyse politique mijery hoe inona moa zany ny finalité n'ity le olona tsy ho vidividina fahatany zany raha vidina fahatany le olona tompokoa dia tsy maintsy mampiasa an'izay ezakezahatsika fitipitinina ihany monsieur le sénateur ohatraohatran'izay io de mandeha am'izay ny resaka any
dia anjaranjareo zay mitarika azy io fa zay kosa nefany erovana zany rehetrarehetra any manana ny règlement intérieur ny andemenande olona manana ny procédure tokony arahana am'izany mangatak'izay raha isy zany fajanony ihany ny malety zay mba olon-dehibe ihany mialatsy ny tompoko aloha andeha ny procédure ianao zany mbola tsy nandray aloha treto ka tsitra am'izany raha le manao tsojafety zany no mahafantatra be dehibe tsy fantatran'izany io e tsy olon-dehibe ohatran'izany io e azafady tompoko eny ary mandeha any moa ny fotoanantsika na fotoana eo amin'ny 3 minitra eo anao 2 minitra amitinana azy tsy hoe amitinana moa zany fa ametranao zany hoe inona ary ny tena fotoka FDP tianareo sénateur izay hoe mitovy hevitra sénateur mitovy hevitra mba ho tena hoe voarain'ny olona amin'izao fotoana izao fa tena manahirana mieritreritra n'le raharaha ary ahoana ny efa rahanareo reo ny efa rahan'le androm-panjakana misy crise institutionnelle ane zany ny crise institutionnelle aloha tokony tsy isy fa zavatra voleny zany zavatra voleny io no le zavatra rehetra voalazatsika teo ny aya rehetra sy ny tsy fitiavana sy ny hoe famonganana fa zao raha olo-kendry no mitondra ary olo-kendry no mifampiresaka eto dia zao ihany ny anay no afatray za tsy de olava tary loatra petsaka loatra ny lesina azy teto amin'ity fireneny ity sy ny zavatra rehetra ny sio teto tompoko tonga ny fotoana ry malagasy aza atao hoe malagasy madinika malagasy tsy vahoaka madinika zany ny malagasy fa vahoaka mandinika de diniony raha-pirenena izao ny zavatra miseho amintsika jereo ny lesina be de be teo ny tondra nanana ny fomba fitondran'ny daholo ny olona rehetra teo nao ny milaza ny tiatsangatsy amanorana rehetra ty ny fanatanterahana aiza ho aiza teo ny blocage samihafa teo ao anatin'ny fiarahamonina mifanilika isika tokony tsy mifanilika andraiky ntsika fa rehefa ianao aloha ny eo de raisiny andraikitra ao de torak'izay ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra mila tontsika angatahantsika zay tokony ho fahamarinana amin'ny fitantanana mangataka fahamarinana koa tsika amin'ny fitantanana ary nizaniza mitondreo de tokony atsiary tena hoe vahoaka ny oetiny feo ny vahoaka tompoko feo n'Andriamanitra makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy misaotra tompoko misaotranao andriamato loolon'ny madagasikara jafetra raha ndria manatsony vahiny tatao anatin'ity fandaharana Miara-Miampita ity izany mitoy ihany ny fandraisantsika vahiny anjara rina rahabemananjara eny ary afaka minitra vitsy sainto kely sika dia miditra indray ny vahiny manaraka atao anatin'ny fandaharana Miara-Miampita Azay alonganao fa tsy tsara babe ekanine izy io efa vitagna sy anjara zegny ty androso mikarakara zame ko tianao androso gasikara ialao ny fialonagna fa tsy tsara babe ekasomo samia wela velongo masahoa fa haza mifampielongo maruani misy jery mba ifankatia fa tsy famely mama maromaroa misy fagnahy famelo miaraka milakay babe maromaroani misy jery mba ifankatia fa tsy famely mama squana manao mahay afera asa tagna direkta ho volera zame ekazoke ko hainy mampiasa volanazy amin'ny lala mateo fa chansinazy zane ko tianao androso gasikara ialao ny fialonagna fa tsy tsara babe ekasomo samia wela velogno mazahoa fa haza mifampielogno maromaroany misy jery mba ifankatia fa tsy famely mama maromaroa misy fagnahy famelo miaraka milakay babe
eny ary efa etondray ny vahintsika manaraka solomavamboaka ny madagasikara voafety tao amin'ny boriboritany faefatra andriamatoa Emilien Rambosalama mbola tsy andresaka tsika ry narabe mananjara mahakasika ny zava-misy eto Antananarivo manokana hoe ohatra hoe fandriampahalemana fifanerasirana sy ny sisa ao anatin'izay everina fa ty vahintsika ty afaka ivalapatra kely amin'izay. Marina mihitsy zany enikatsa ny solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama. Ianao ankoatra maha solombavam-bahoaka anao dia mahafantatra ny tsara zany hoe tontolon'ny fandriampahalemana zany, fametrahana ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Tompoka tsy misy zay tsy mikaikaiky na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra amin'ity tsy fandriampahalemana ity, anika amin'ny ravoravo-tanana ny olona ka lasa mitarika fiatraikany ratsy zany eo amin'ny fiainam-pirenena. Misy olona matimaty foana ery, misy mitsitra ery, misy manendaka ery sy ny sisa. Ahoana ny fahitanao an'izay amin'izao fotoana izao? Mbola misy ve ny fanantenan'ilay vahoaka malagasy manoloana ny tsy fandriampahalemana izay iainany isan'andro ianao raha teo solombavam-bahoaka ao anatin'izay andraikitra izay? Ia, voalohantena aloha dia miarabanareo rahalahy Irina Senikatsa amin'ny fanentanana nyty fandaran'ity ary miarabanareo teknisianina tavavoreto izay rahan'ny radio IBC, MBS, AZ radio ary ny radio Mata. Dia miarabanareo indrindrindrindra ianareo mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Madagasikara sy any ivelany. Marina tokoa fa tena olana ny fandriampahalemana amin'izao ary teneniko dia hoe marefo dia marefo satria tsy misy andro ahenona sy ahitana amin'ny gazety misy faty olona eto Antananarivo, misy faty olona amin'ny distrika ohatran'izao, misy faty olona any amin'ny faritany, misy zanaky ny tompon'omby atao takalonaina, misy voamason'olona laina ary tena marefo na dia hoe misy fitaovana manara-penitra rozy izy fitenindrareo dia zany hoe mialatsiny fa marefo dia marefo ary tena mandry andiranatsy ny vahoaka ary tsy misy antenaina tsony satria tadio tsara fa rehefa ny fandriampahalemana no tsy misy dia tsy afaka anao ny asa fampandrosoana ny vahoaka dia mihinany azo fa tsy mba manetrehitra misy mijery mihitsy hoe inona ny vision ato amin'ny fiainako inona ny objectif fa dia hoe ohatrany ataondrareo ankehitriny fitondrana firenena manao pilotage d'hélicoptère dia ohatran'izay keo ataon'le olona tsy mahita afa-tsy ny andro any fa ny mandeha lavitra be dia tsy ho hita ka zay zany ny tena problème marefo dia marefo zay ny zava-misy marefo ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Ny fahitako azy dia zavatra tsotra anankiroa. Ny fisainana aloha voalohany indrindra dia ny faharoa ny resaka fitaovana. Le fisainana dia alefako any amin'ny fotony le fisainana inona ny antony dia zao manomboka any amin'ny fokotany io zavatra io. Manomboka any amin'ny fokotany tsy mandeha amin'ny ziloniny satria tsy mipetraka amin'ny tena izy le asan'le président amin'ny fokotany. Président amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao matsy dia tsy président amin'ny fokotany lanin'ny olona mahafantatra ny fampandrosoana any amin'ny fokotany zay raha mahalala ao amin'ny constitution fa any amin'ny fokotany ny fototry ny fampandrosoana tsy minarahany zany chef-fokotany amin'izao fotoana satria notendrena dia rehefa notendrena izy dia zay mampetipety izy sy ny fiainana atao tsy mijery izy hoe inona tena ampandrosoana ty fokotany ty ka raha voatsy any amin'ny fokotany mihitsy zany miova tiako lazaina hoe fiovana dia fifidianana assemblée générale ny fokotany dia mifidy zay ho lehibe amin'ny fokotany dia zay vao mandeha ty raha ty satria io lehibe amin'ny fokotany fidiny olo dia fantatry ny olona fa hoe ty zany no afaka ampandrosa hitondra fampandrosoana eto amin'ny fokotany eto mahafantatra tsara hoe inona ny zava-misy eo amin'ny fokotany mandeha hatrany amin'ny boky mpianakaviana boky ny boky mbahiny sy ny rehetrarehetra satria tadio tsara fa ny mpanao ratsy any hoe ka any amin'ny fokotany any ny fanomboany ary tsy hoe any ivelany fa ao anatiny eo ihany ao anatiny tokony fantatry ny lehibe amin'ny fokotany ny any ivelany tonga eo amin'ny fokotany tokony fantatry ny lehibe amin'ny fokotany zay misy atao hoe voamerany fandriampahalemana ao amin'ny fokotany tokony anara-masony zany zay zany ao amin'ny fokotany aloha zany misy olana dia ny faharoa manarak'izay eto amin'ny mpitandro ny filaminana le mpitandro ny filaminana zany mba mahita any eto Antananarivo
manao ry zareo de hoy za ampiteny hoe manao défilé de mode a ny mpitandro filaminana eto mandeha manao lara-manjotokana eny amin'ny arabe vangany mpanolana sy ny mpangaro-pôsy sy ny mpanamoly eny amin'ireny arabe hoe boulevardny Ratsimandrava iny mandeha na ery amin'ny avenue de l'indépendance any anelakelatrano any izy mandeha ary mivarotra anygony de anelakelatrano tsy teny afatsy ny eo aminay eo amin'ny fokotanina eo zao a ohatra mafapana tokoa tena mafapana mihitsy satria misy mpivarotra rongony eo a zay mpamatsy an'ireo mpitandro filaminana misy miaramila reo a sy mpamatsy indrindraindrindra tena zava-doza de mpamatsy an'ireo ankizy mpianatra eo amin'ny collège de France zay kaiky eo a sy mpianatra ny CEG a eo a Tsimbazaza tena voapirofo mihitsy zany tena voapirofo ary tsy nitenen'ny olona fa masoko mihitsy ny nahitoko ary zao moa efa tenenina tamin'ny commissaire ny boribory tamy fadimy zany a dia hita moa zany ny ataondrareo fa zany ny zava-misy ka zay la zakeo manao défilé de mode a le fisainana fanaovana an'azy mihitsy zany tseo satria mandeha any izy a manao amin'iny arabe ny mandeha enina no hitany any fa tsy miditra elakelatrano nefa mifoana rongony a elakelatrano mifanolanana elakelatrano zavatra nitranga farany teo ne tamina fatiany le ramatoa raly vao to amin'ny paizy fa lasa korazany raly vao hoe any any elakelatrano andeha ody any akaikiny fasana andeha ody any amin'ny tranonany izy no naola ampifokarongony de avy eo mivonony fa tsy hoe eny amin'ny arabe eny amin'iny lalana mazava be iny ka zany zavatra zany ny tena oloany eto a le fisainana aloha de eo am'le fomba fanatanterahana hoanylazakeo manao défilé de mode de eo koa le ohatran'zay le fomba fanatanterahana le fomba fisainana koa tsy mety rehefa miaramila de miaramila fotsiny mandeha rehefa polisy de polisy fotsiny mandeha rehefa gendarme de gendarme fotsiny tokony mba hiaraka reo zany zany hoe atao mixte zany a élément mixte patrouille mixte zany ny antony de zao raha misambotra ny miaramila tsy afaka manao ankety an'iny fa tsy maintsy misy ny gendarme na polisy satria reo ano zay indrindra voalazanao fa tia de miaramila fotsiny de lasa mandeha routine fotsiny zany le zavatra atao a de tonga ny ariva de hoe riana signalé rasy de aiza ve de enao ve de raha miditra elakelatrano enao de tsy ahita hoe fokarongony ohatran'zany fa tsy ano mihitsy zany hoe fisainana mihitsy zany tena tsy mampandeha mifandriam-pahaleman'eto e zay ny tena ohatran'ny tena mampalelo am'le izy de manarak'izay koa eo koa le resaka le amin'ny inona mozy teo ny tiako lazaina le resaka fitaovana reny zao hoe misy fitaovana misy fitaovana fa tsy mifandraiky amin'ny zavatra tadiavina le izy ny antony de zao mahatao ohatrany hoe le mpitandro filaminana manao le satria zao e tadio fa ny olon-dratsy koa manana basy zavatra tsotra be mba atonga an'ireo miaramila mpitandro filaminanareo ny atsara ny asana de tsy maintsy arovana aloha ny aina de mampanenina anao no tsy hoe gilet pare-balle ranga menandreto amizay raha mity fireto a tsy misy tsisy olana fa velona foana fa hélicoptère na automobile tsy afaka miditra ny elakelatrano ny ataoko hoe ry ambobarikely no vidina tsara manana automobile fa jerena koa lalana andehanany zay raha malala iany tsy mity atao Tananarivo le lara-pamena zay indrindra tokony zany ny tokony jerena hoe inona lara-pamena ho an'reto olo reto afa manatanteraka ny atsana za zao mifahitako azy de hoe vidian gilet pare-balle reo miaramila polisy gendarme reo fa rehefa mahazo an'zany reo a mavita manao ny asany fa tsy manao izy satria fotopisanatsika de hoe raha maty a matesy ravana maty ravana matesy raha omby zany hoe tsisy ho faty voaloha mihitsy neto zany a fa tsy maintsy anilika foa mifanilika zany satria tsy lara-pahamena le fiarovana any de fiteny miaramila zay de hoe tsikakaty le beuf ao anatin'zay somary sotomboka any am'le resaka fokotana solom-bavamboaka any Madagasikara ianao inona n tsy tonga de miatrahanareo lalàna ao Tsimbazaza hoe fidina am'izay io a tsy hoe olona telo de tendreny district sy fa tonga de hoe fidina mihitsy io a satria le olana solom-bavamboaka satria le olana mitovy daholo fa tsy hoe any amin'ny fokotana zao team maniao de ariny azy ve manao ny ariny ino manino nareo tsy tonga de mametraka an'izay hoe ahoana zany andraikitrareo amin'ny solom-bavamboaka ny efa mifampiresaka izakay ao amin'ny atoko dimy zany a hoe tokony apetraka manao proposition de loi isika mikasika an'ity
fifidianana ny sefipokotany ity fa ainareo moa fa tsy maintsy misy foana ny pienso nrehetrarehetra de zay ne natonga le resaka le hoe atao ny fifidianana fokotany ary efa natsiditsetiky ny senisy ny ministère ny intérieur iny hoe amvolana avril no atao dia olona telo no alefaniny anarany amin'ny assemblée générale dia avy eo amin'iny no ifidianany district zay manolotra an'izany any amin'ny préfet de police any amin'ny ministère ny intérieur de zay aloha de efa tsy mety raha vo tsy arakarak'izay tiany olono fidina tendrena ohatra zao hoe tiany nahazo vato 20 de tiany 1 de tiany 10 de tsy maintsy le 20 laniny olono atao fa tsy mbola tsy mety pety amin'ny olombony rety hoe tiany azo amboarina ny sainty tiany azo amboarina ny sainty fa raha izany ny zavatra hitranga de misy raha eto satria etrerety hoe foko tamin'ny firiny eto ka ho tezitra daholo satria tsy arakaraky le valim-pifidianana am'le fokotany no aseho hoe tiany tianay nefa hovany de isy raha eto satria reo fokotany rehetra tsy maintsy menomenona ngaraka an'izany reo mpitandro filaminina hoe grevy fokotany ary grevy fokotany ary grevy fokotany ary de raha anao an-tsay daolo ny eto Madagasikara de misy raha ito fa tsy maintsy mandeha amin'ny fifidianana no ary zay tian'ny olona tsy maintsy tian'ny olona no atao fa misy raha reto raha vao zay ny zavatra mitranga solombavam-bahoaka Madagasikara eto Antananarivo andreo matoa Emilien Rambosalama vahinay voalohany amin'ny solombavam-bahoaka iny ankoatran'ny namana fidèle zara-pena moa zany fa fanontaniako manahoana ny fotom-pisainana na ny toe-tsainy ny vahoaka an'Antananarivo am'izao fotoana zao ny ao amin'ny district misy anao zany manoloana n'ity olana ny fifidianana averina sady averina ty ahoana ny mba eritreritry ny olona zany am'izao fotoana zao raha jerentsika amin'ny ankapobeny raha ny olo amin'ny akapobe zany amin'ny am'izao fotoana zao raha ohatra aloha ka ny hoe ny olona ato amin'ny atoko tiako Madagasikara sy ny fidy ny tenako atoko Madagasikara no tenenina de hoe aleo ivoaka amin'ny marina fa zay ko tsy ny time makonga atoko valeur na iverina azy io tsy olana rehefa avoaka hoe time marina tsy mety io fa tsy maintsy averina matoky an'izany ny olo amin'ny district fa menimenina ny olo am'izao fotoana zao hoe ay ve zany ny zavatra nitranga am'ndrendretra rehetra reny satria de nisy tokoa tany amin'ny fokotany zany tamin'ny fividianana rehetra tao ohatra amin'ny mahagaga fa rehefa amin'ny fefakadiny alohan'ny idiny bro-pifidianana de lasa ohatra ny be dehibe le olona nefa nahazo atao hoe ora enina ora fito ifidianana fa hoe maninona ny be dehibe am'izay ka efa natranga iny resaka iny izy teo navoakany ingay telyrakotonarivina de nanomboka tonga saina ny olona hoe ay ve zany izy ty de raha ny olona azy amin'ny teny hoe tena tokony podro ihany tsika tamin'ny fifidianana kanefa moa enao ihany lasa za ihany lasa kay moa zany misy an'iny le zavatra eny toko eny ararotana ny maheto anao député Madagasikara voafito amin'ny boriboritany faefatra tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara Rambosalama Emilien resaka tanàna n'Antananarivo sika 4e arrondissement ao anatin'ny tanàna n'Antananarivo ny ova-pitatana ny tanàna n'Antananarivo dia nandeha moa ny resaka hoe zao fampandrosoana sy ny sisa ny zavatra hita zao hitanay mpanao gazety miverina ny fako ary amin'ny toerana sasany hoe tsy voala ara-potoana coronavirus tsy efa ndray mandingana de eto raha tsy efa zay moa mifandehany ahoana ny fahitanao an'izay amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny Madagasikara anao amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ave mandondonina reo manetsiketsika hoe manaitra sy atao hoe mampatsiahy ny tompona andraikitra eto amin'ny tanàna n'Antananarivo akoatran'ny tsy fandriam-pahalemana fa niteneninao teo ny resaka sosialy sy ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny le teninao teo amin'ny resaka hoe fako zay aloha zay zany ny tena hidirako dia eto azy zany de miteny hoe tsy manao ny asa ny samva am'izao fotoana satria nanomen'ny nahazo fitaovana vaovao aza de ny samva ihany ny mpanala ny fako ary de tena mampalahelo saiko hoe inona ny antony fa raha ny fahitako azy de izy hoe tsy mahavita azy le ministera zay miany samva satria raha jereko fotsiny ao boriboritany faefatra misy azy zao dia ny kanal andretany eo ampita amin'ny paraky dia hotsetsina riva kelikely satria misy fako be dia tena ao anatin'ny kanal dia miandronao
ary izy miarina zay de ao anaty rano de eritrereto fa misy fokotandy oesta mananjara oa ambobarikely maderana motana miaina atratia mananjara miaina an'izany fako zany koa za hoe raha izao fotoana zao tsy arakaraky le teniny zareo tao amin'ny ministera hoe de tenanao mafy zay de hitanareo ny fivana fa vo maika aza mijotso le fahadiovana Tananarivo amin'ny tsy fahaiza ministera mitatana sy miasa manao le resaka fanalana le fako na de nazy fitaovana vaovao izy ara de io za hoe moramora ny teniny eo amin'ny ministera hoe zao nanaovana azy moramora amin'ny teny hoe tsy netiny teo fa zao aza vo mandilandilatra ozy izy ny fitenenana satria le fako eo amin'ny district misy de mitombo ary tsy eo ihany fa raha mandeha nareo de ohatran'ny any am'izay andalovam-bazaha ihany angamba ohatran'ny hoe matao madio fa raha vo midina any amin'ny faritra iva de tsy misy fa de lexisiany mitroto zafy ary ny taloha ihany ary vo maika ana mandelatra zany ka eto zany ny teny hoe mila jerenareo mpitondra fanjakano mihitsiny ny fandeha amty ty resaka fahasalamany ty indrindrindrindra ty resaka coronavirus ty zay tsy mifanalavitra amin'io resaka fahadiovana azy fako satria le fako mitondra loto ary tadio tsara fa virus anety zavatra ty fa tsy bakteria zavatra kely de kely reo hoany reto lalana lavadavakeran'ny tanàna reto ina mba efa zavatra nataonareo ndre eny dia teneniko anao hoe ao anatin'ny fitaovana ty tokony jeren'ny mpitondra fanjakana mihitsy nyreny amin'ny resaka edina amin'ny tsy fandripahalemana satria ahoana mo mahafahan'ny ny olona zany ny zay hoe medidy mifandripahalemana andeha malaky anentsika ny iaro vahoaka raha ohatra ohatran'ireny ny lalana anjarany io tsy zao tsisy anlena ntsony io tsisy anlena ntsony hoe tsy miaraka hoe ny gouvernement local sy ny gouvernement central samy hafa fa efa samydrareo zao de 8 taony adiny fa ny tokony ho izy de araky ny teniny nga ministra mo hoe ataonay io fa efa mahita tsara izy de eo tsika mahita azy fa ho avy ane ny session ordinaire amin'ny mois de mai zao de eo fanatrika eo ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka de tsy maintsy ho teneny io fa io tena hoe tsy izy fa lasa ohatran'ny tsy lalana eto amin'ny grande ville ntsony misy am'izao fotoana ary mampalelo aza de zao le lalana tsara tare vao natao vo ray volana etsy ndefa nambojarara boulevardny raha tsy mandravy iny zay nataony sinoa de fa misy lavaka sady nefa taoko hoe vola be nanaovan'io ka ozy hoe ahona le contrôle le qualité le zavatra volam-boaka ane nanaovana an'io ary ny tenanay zahako zao tamin'ny lefitra voalohany be ny tanàna Tananarivo no anisany nanao sini nahazahoana andreo fa anaovana anao fivoana lalina rehetrarehetra voakana Tananarivo rao route nationale reo satria zany mandateny ramatoa be ny tanàna nanao sini any fanarana tamin'ny ARM sy tamin'ny fitondrana foibea nahazahoana an'io fa raha tsy nanao sini an'io zany ny tenako tsy nisy an'io zavatra voaka fanaovana an'io lalina io nataondrareo satria ny commune urbaine Tananarivo nanisany nandrasana anao sini ny zavatra io anafahany nanao ny zavatra io ka eto dia ohatrany gagagaga ihany mahita lizy hoe tena zao hoe nefa raha nle siniako natao le ohatran'ny anaran-dramosalama nao vabaraka fa zao sady mifandehan'le lalana eny tompo mandeha fotoanantsika lizy moa tsy hoaro vo resaka eto daholo ny zavadrehetra fa meko eo amin'ny 2 minitra eo zany andriamato député Ramosalama Emilien vao fito amin'ny 4e arrondissement tamin'ny alana tiako Madagasikara inona ny tianao amafisina ao anatin'izay raharam-pirenena manahiran'izay ary hoan'ny 4e arrondissement manokana ho an'Antananarivo ihany keo le zavatra anakronga manoteneniko voalohany indrindra zany de leny amin'ny fokotany miresaka rehefa mitety fokotany matsy de mantany ny olona hoe ahoana ihany ty vidianana lehibe amin'ny fokotany ty andre matosony mbavaboaka de io izy hoe aza misalasala nareo fa tongava mifidy fa tsisy anohatra ny teolotsony hoe atolotra le olona na hoe tiany ty mifanjakana de fa arakaraky ianareo zay mifidy eo ihany no aisiny mifampandrosoana sy mifandripahalemana ety aminareo ka aza miembotra tsony nareo fa de atongava maro teneny ny olona rehetra ndeo tsika ifidy jera zay olona ofiditsika aza manana ia hoe tsy ny olona fidinay ny oa fa misy raharaha eto raha ohatra ka hoe ny olona zay fidinareo tsy tonga ao
faharoa manarak'izay a de zao a manao antso a zany ho an'le mpitandro filaminana e isika mpitandro filaminana ihany any tena tsy manara-dalàna ary miteraka manao zava-dozy eto a ka mba miteny aminareo a zany a zandry kelyky dolo nareo rehetrarehetra reo a manomboka any amin'ny ministra ka hatrany amin'ny soldat ny farany any a torevitra any a mba tena ataovy mahitsy a araky ny hoe ianareo no tandrokary mivozina fanaovana ny tirara ty a fa tsy anao mpitary vaty bilambava ny zavatra tenenina hafa ny zavatra tao hafa ohatra fotsiny a ohatra hoe ny polisie gendarme zay manao chef de borne camion miditra eto a de tsy azo savana le camion sa tsy fantatra zay eo anatiny eo a na rongony na zavatra alatra fa de misy polisy misy gendarme de le polisy sasany ko tsy mahita an'iny de ahoana de zay de mandeha ho azy de ohatran'izay koa reto hoe ahoana rehefa misy lalàna tokony taterana de taterana ohatra mahita an'reto jeren'ny polisy a sy gendarme fotsiny ny scooter mitondra olona efatra de ny ray aman-dreny manao kasika fa le zanaka tsy manao kasika de avela andeha fotsiny sa zavatra ana zay hoe tsika mpitandro ny filamina ihany no tena tsy mampandeha ny tirara ty ka mba miangavy a le retsy a tena mba taterao atsakany sy andavany a miasanareo mampitandro filaminanareo fa ianareo ny tandrokaromvoziny ary ianareo ny tokony ametraka an'izany a mba isiny ny fampandrosoana ny firenena eny ary misaotra indrindra ny solombavam-bahoaka ny madagasikara vao vita ao amin'ny boribory tamin'ny faefatra tamin'ny alalany tiako madagasikara raha mbo salama emilien nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Miara-Miampita ary dia isaorana ihany koa ianao mpiaino naharitra hatramin'ny farany mbola misy ny vahiny manaraka isento kely vetivetsika eny ary ya mitoy atrano ny fandaharatsika mbola tsy mivolombolony ho tapitra aloha izy ty rina rahabe mananjara fa de etotsika efa eto ihany ko ny vahintsika manaraka zany a tsy fantatro tsony hoe fampiriny zay fa maromaro ihany zay andriamato rapetera désiré izay flou national ny antoko démocrate kristiana malagasy zany a mpanolotsaina ihany ko nivony rodobe ny mpanoatra amin'ny démocratie eto madagasikara izany mpanolotsaina eo nivony RMDM miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana fantanina avy atrany voalohany maromaro zany nareo no mitambatra nivony rodobe ny mpanoatra ho amin'ny démocratie eto madagasikara amin'izao fotoana izao nylay fotom-pisainana antony nampivondrina anareo ary naresy lahatra hoe ndao ary fa nova zavatra tsika eto amin'ny firenena indrindrindrindra manoloana ny zavanisy farany tranga ireny miarahaba anareo miarahaba ny vahoaka ihany koa dia misaotra an'Andriamanitra moa amin'ny fitariany ka tongavana eto ny fotokevitra dia tany am-piandohana ny anao
fanavaozana ny lalam-panorenana aloha dia fanavaozana ny lalàna amin'ny feny serasera aloha dia fanavaozana ny lalàna amin'ny feny antoko politika. Zay zany no tena azo lazaina hoe fototra ny aingana. Fa teo arinan'izay a tapitra ny mandahany filoham-pirenena dia tsy maintsy nydroso amin'ny fifidianana dia mipetraka ny safidy zany hoe tsika ve andray anjara ny fifidianana sa hijanona amin'ny foto-kevitritsika. Dia hoe alao aloha miroso mandray anjara ny fifidianana fa rehefa vita ny fifidianana dia apetrakitsika ny fitakinan'ireo fanovanana lampanorenana, fanovanana lalàna amin'ny feny serasera, fanovanana ny lalàna amin'ny feny antoko politika. Dia nroso tamin'ny fifidianana. Rehefa nroso tamin'ny fifidianana dia inona ny zava-nisy tonga dia farany no ambarako mba tsy halava ny resaka satria efa be zay voalaza teo zay. Ny zava-nisy a dia nanao fanambarana ny ACC, ny vokatry ny fifidianana natao tamin'ny filohan'ny repoblika. Rehefa nanao fanambarana ny ACC a dia hita fa natsapa zany satria nanatrika teo a tsapako mihitsy hoe tena navesatra tamin'ny président Marc Ravalomanana ny vokatra navoakan'ny ACC. Matoa mipetraka izay fahavesaran'izay zany a mety nieritreritra izy hoe izy ny lany a nefa tsy izy ny nambara ho lany. Ny zavatra faharoa nefany a ary iderako n'le toetsainy président Marc Ravalomanana tamin'izay fotoana izay a dia mitsangana izy a ary nandray tanana sy ny arahaba ny filoham-pirenena lany a Andry Nirina Rajoelina. Amiko zany a zay toetsaina zay a tena toetsaina ataoko hoe volamena sarobidy engany mba hanana toetsaina tahaka an'izany daoly a ny mpanao politika rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Zay ny zavatra nisy zay. Rehefa nisy zavatra zay a nipetraka ny olana tao anatiny ny antoko timma tamin'izany fotoana zany satria nisy ny mpikambana zay nitrotra hoe tsy araka-dalàna, tsy marina le voka-pifidianana avoaka, fa niezaka ny président Marc Ravalomanana nampitony an'ireo mpikambana tao anatin'ny antokony a ary dia niravina zay olana tao anatin'ny antoko timma zay. Rehefa zay zany le fipetrany dinina ny zavatra misy. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a nanao fanambarana ny filoha-lefitry ny senia ny laza fa misy zavatra tsy mazava tao anatin'ny listry ny lisy-pifidianana, misy zavatra tsy mazava amin'ireo kara-panono pirenena mahatratra ray tapitrisa mahery a dia misy tsy mazava koa ny amin'ny resaka momba ny lisitra miverina indrona intelo. Rehefa zay zany le fipetraka le raharaha dia manaitra ihany ary malasa ahiahy ihany hoe izay ve le foto-kevitra nylazaina fa satria ny tenanay talohan'ny fifidianana hoe andray anjara ny fifidianana dia nandefa taratasy mazava tany amin'ny seni zahay. Inona le taratasy? Le taratasy nalefanay tany dia ny hoe zay zany dia mangataka mba ho marina, ho madio, ho mangarahara ny vokatra ny fifidianana avoakanareo. Inona ny valiny tamin'izay le ny valiny tamin'izay rehefa teo amin'ny fivoriana dia nanome toko ny filohan'ny seni tamin'izay fotoana izay hoe mahazo matoko nareo antoko politika fa ny vokatry ny fifidianana avoakan'ny senia dia ho marina ary feon'ny urne. Dia natoky reny nefa ny zavatra nitranga dia mipetraka zany ny ahiahy amin'izao fotoana izao hoe marina ve le fifidianana, tsy marina le fifidianana raha ohatra hoe kara-panondro mitovy ray tapitrisa ary zavatra marina voaporofo zany. Voaporofo misy porofo mazava. Misy porofo mazava zany. Dia aminay zany a tsy mipetraka le fahamarinana ary zay ny hijoroanay fa eto amin'ity firenena ity zany a ilaina
ny mijoro a mitaky na mitady a ny fampiarana an'izay fahamarinana zay a amin'ny lafiny rehetrarehetrarehetra miraharan'izany ve nefa ny vahoaka ahoana mifandraisan'ny vahoaka an'izay ny vahoaka hoe miraharahany zany na hoe tsy miraharahany zany fa ny zavatra fantatra aloha de hoe raha ohatra ianao zao ka mitsikera ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana ohatra de ao anatin'le fon'le vahoaka maro a ny matahotra hoe sao de ho volony fanenjena na fanagadrana na fampiarana gazety tena miaina nyzana mihitsy ka zay le vahoaka ary rehefa zay le zavatra nisy a dia miditra tao anatin'ny rdm ihany koa ny tenanay ary iza moa zany faly satria tamin'ny kabary farany nataon'ny président Marc Ravalomanana de nanao fanambarana koa izy fa ny tim zany a dia miandany ihany koa amin'ny fotokevitry ny démocratie kristianina ary nylaza izy fa démocrate kristianina ny tim de aminay zany rehefa nandinika hoe ahoana zany fanambarana zany satria tsika ny démocrate kristianina nisy teto a nefa am'izao fotoan'izao ny tim milaza fo démocrate kristianina de nilaza ny mpikambana fa hoe tsisy olan'zany tsika ve tonga namana vo mavomavo fa alao akvenina ny fiaraha-miasa dia mipetraka tsara zany ny fiaraha-miasa aloha atreto oka nefa zava tsara fa amin'ny maha démocrate kristianinay a zay tsy manompo tsangan'olona fa zahay de manompo tsangakevitra ka inona le hevitra de hoe mandefa ary no siniavinay za anisany nanao sinian'izay hoe tsy ara-dalàna le fifidianana natao teo a no zany zay de mangataka ary mitaky a ny anafoanana an'iny a fifidianana iny nalefa araky ny tatitra nataon'ny président Marc Ravalomanana taminay a de nalefa any amin'ny international zay taratasy zay mba hampafatarana andry zareo any amin'ny international zany a de izy andinika sy eritreritra hoe inona zany ny fepetra tokony raisina amahana n'izay zavatra zay inona ny olana de tsy inona fa le tsy fahamarinana ka io miverimberina de inona ny vahaolana zay indrindra ahoana ny vahaolana satria zay de aminay zany a de zao na le fomba nge fametrahana an'ireo rafitra misy eto amin'ny firenen'ireo a de zahay mahatsapa aloha e fa tena misy fomba tsy mety tena misy fomba tsy ara-dalàna raha hiteny aminareo fotsiny aho hoe miisan'ny mpifidy voasoratra anarana 10 millions ny nifidy any filoha am'izao fotoan'izao 2 millions 500 000 ny nifidy ny antoko tim 2 millions maherikely de marina ve amin'ny 2 millions 500 000 de manana ministre 3 sa firy am'izao fotoan'izao ary ny olona manana rapport de force 2 millions tsy manana de solo tena ray azy ao anatin'le gouvernementa amiko zany zay zavatra zay a tsy mety zareo miteny hoe fa anay zao fa fitondrana ozy ka le olona 2 millions ve zany tsy omenany zony nefa mbola mametra-panontaniana koa le vokatra le ka zay le resaka zay mihitsy mato efatrany zany a de mipetraka io hatrany fifidianana solombavam-bahoaka voaja zany le hoe semi parlementaire ny régime tena zay zany a ahoana zany mety iafaran'ity ny sosokevitray zany aloha de zao hoe avelon ny répartition des sièges amina pouvoir ho arakaraky ny rapport de force ny atoko tsy rairay avy a miatrika ny fifidianana tsy fo problème ve zany manoloana n'le lisy mpifidianana efa tsy nandeha tsy naomby hatrany eny ka zay ngeny mahatonga anay miteny hoe le fanafoanana n'le fifidianana ane no takinay zao hoe fa le vahaolana teneny koa amin'ny manaraka zany mba tokony hipetraka tsara zay fotokevitra mariny zay hoe arakaraky ny heriny atoko tsirairay a no amezana azy toerana ona toko andriamato rapetera désiré filoha national ny antoko démocrate kristiana eto madagasikara sady mpanolo-tsaina anivany rodibe ny mpanotra ho an'ny démocratie eto madagasikara
ahoana ny fahitanareo zany ny fihetsiky ny mpitondra satria raha jerena zao mpitondra miala mihitsy izy a miala mafy mihitsy izy am'izany teneninareo zany hoe averina fifidianana sinsisia nisy moa teo ny tena hoe atsangano mihitsy aloha ny misy commission d'enquête manokana mihitsy manadiady an'io raha fahitana ny fihetsika ny mpitondra miala mafy an'izay izy nareo ny afata manisika ihany a dia ahoana zany ny fandehan'izay raha ataontsika hoe rapport de force misy guerre de communication koa mety mifandray ny tadibokanga zay tsy maintsy tapaka tanteraka zay indrindra manko zany aminay aloha aminay démocrate chrétien fireneny tya any malagasy 520 tapitrisy ty Madagasikara ty noho izany zany aminay na inona fanapahan-kevitra ho raisina dia tokony hapetraka mandrakariva ny consensus na ny hevitra iarahan'ny rehetra manaiky mamaolana zay zany ny vahaolana eritreretinay fa tokony ho tanterahana am'le situation am'izao zany am'le situation consensus ohatrany ahoana satria fa nisy gouvernement de consensus teto a fa nakaiza le fifidianana io ihany le fifidianana eo le consensus mety vitsiny aina mampiatra an'izany fa ny resaka hoe consensus a de ty zao misy hevitra anankiray a avy aminao de ny ato a mitsipaka rehefa misy zay fifanipahan'ny hevitra anankiroa zay a de ajanona mihitsy aloha le hevitra fa inona ny hevitra hahafahanareo rotota miombona mba irosona amin'ny fampandrosoana ka zay le fomba fiainana sy fomba fiasa zay a vitsy le mpanao politika mipetraka am'izay fa mametraka foana n'le majorité nefa le hevitra indraindray mety hevitra tsy marina lalàna zao milaza ao anatin'ny antemera-pirenena iarahantsika manaiky zany fa fety my vice président nge ny filohan'ny mpanohatra ary tsy voatery eo anatin'ny solom-bavambahoaka iny le lalàny efa nisy nanodikotina zany le mbola tsisy décret d'application koa zany izy raha le resaky ny ka zany le olany zany inona ny antony tsy ametrahana an'izay filohan'ny mpanohatra zay ao anatin'ny antenimera mba hahafahan'ny mpanohitra mamiteny ny mpanohatra ny zavatra ny lalam-panorenana mametraka an'izay mbola manana lalàna koa fampiarana an'izay lalam-panorenana an'izay fampiarana an'izay ve de olana dikan'izay zany a raha fitina rehefa tsy misy atoko-panohatra ao anatin'ny antenimera-pirenena jadona ary tsy maintsy mivoaka ty ivelany mpanohatra jadona zany a dikan'izay tsy famelana ny mpanohitra ao anatin'ny sehatra samy malagasy ny de zay le anaovako anao hoe le majorité zany a hoentina ary zany majorité zany iny hoe raha mahitsapinareo tamin'ny andron'ny première république a ny président tam'izany fotoana zany a nanangona ny antoko rehetra nametraka ny antoko rehetra ao anatin'ny gouvernemanta fa rehefa natsapa ny mpitondra tam'izany fotoana zany fa nitatra ny herin'le atokony a de nakipilin'le atoko sasany niaraka ny asa taminy teo de rehefa voakipily reny a de izy no ao anatin'le fitondrana de lasa mirona makany amin'ny fitadiavana tombotso manokana lasa mirona makany amin'ny fanapaha-kevitra jadona le fitondrana ary nefara tamin'igny vahoaka ny nanala azy teo amin'ny fitondrana lesony zay teo koa ny deuxième république inona koa ny olana tamin'ny deuxième république ny taky ny rivelona ovainy lalam-panorenana article 9 de ozy izy ny teo amin'ny fitondrana hoe raha te hanao politique nareo a dia midira amindreo atoko ao anatin'ny mandatezan'ireo rehefa mijoro nitatra le tolom-bahoaka satria démocratie zany no atsangana nyrodana ihany ko ny deuxième république eny ary somary tapahako kely anao satria rehefa mandeha ny fotoanantsika eo amin'ny 2 minitra eo sisa no ananantsika ary mato rapetera désiré flou national ny atoko démocrate kristianina sady mpanolotsaina eo anivon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara raha jerena ary zay rehetrarehetra zay a ny anjara brikinareo zany efa nazavainao teo aloha anahoana no afintsika ary ny anay a ny foto-kevitra dia mazava
ary raha zay ny atsona ivory a de tsy de mazoto ivory raha ohatra ka tsy resaka mikasika ny fiainany vahoaka sy ny fiainan'ny firenena no iarahana midinika ao am'izay fivoriany zay. Inona ny zavatra andrasan'ny vahoaka? Ny zavatra andrasan'ny vahoaka anie zao de ny fahasalamana ataovy maimaim-poana, ny fampianarany ataovy maimaim-poana. Ary zany zavatra tsy takina fa raha mandinika nareo anatin'ny constitution article 19 milaza an'izany fahasalamana zany tokony ho maimaim-poana. Anjaran'ny fanjakana zany efa ny anaty velorano atao anatin'ny 5 taona zay dia eo koa ny resaka momba ny fanabeazana maimaim-poana. Fa ianao miteny hoe 5 taona ny malagasy sahirana, ny malagasy mahandrany zao izany ny zavatra andrasiny, tsy manam-bola izy eny amin'ny hopitaly fahafatesany any andrasany, tsy manam-bola izy ampianarana ny zanany, bado ny zanany. Dikan'izay a zay mahitahita sy zay manam-bola ihany zany eto amin'ity fireneny ity a no tafasontrotra fa ny tsy manana vao maika tsy manana. Ka aminay zany demokrate croate de tsy mety aminay zany hoe ny anay de hoe aoka ny be tsy akan-keriny ary ny kely kosa mba ho afa-po. Zay zany ny tanjona sy foto-kevitra dia isaorana andriamatora petera Désiré Flou national ny antoko demokraty kristiana eto Madagasikara sady mpanolontsaina eo anivon'ny RMDM na ny route be ny mpanohitra amin'ny demokrasia eto Madagasikara nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Miara-Miampita ary dia horaisika indray ny vahiny manaraka ao aorianan'ny fisentoana fohy. enary vahintsika manaraka solom-bavambahoaka ny Madagasikara ny maître Ianitra zay moa ny tonga de ahafantaran'ny olona rehetra azy fantatra eo amin'izay hoe tontolo politika zay a iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena mazava ho azy. Mialohan'izay de apahatsahivana ihany aloha zany ty fandarana Miara-Miampita ity fa de arahanao a amin'ny support samihafa zany mba ny mety toromarika ny technicien mila velana kely fa tahako le micro de apahatsahivana atsika ihany tsika rehetra na mijery amin'ny internet na manaraka amin'ny onjam-peo ny MBS 95.4 ny Radio Mada 100.8 ny ABC 80 FM 90 ny AZ Radio ihany koa 101.8 na manarina Robe Manjary so de diso zay mara zay ya zay no onjam-peo a amin'ny internet ao amin'ny YouTube zany a ny hitantsika azy a YouTube ny AZ Radio Télévision tahaka izay ihany koa ny ao amin'ny Facebook de ny any amin'ny radio MBS ny site web zany a fa atsika manaraka ihany koa nyty fandarana Miara-Miampita ity vahintsika iresaka zavatra maromaro rina Rabe Mananjara
falomeraban'ny solombaboaka ny Madagasikara aloha anitra zava-manantsoa izay voafidy tamin'ny alalany tika Madagasikara atao amin'ny boriboritany voalohany manaiky iresaka eto anivony ity fandarana manokana ity Miara-Miampita. Ny fantaniana voalohany apetrako aminao dia ny hoe mitaintaina toy ny vahoaka maneran-tany malagasy amin'izao fotoan'izao amin'ity resaka hoe coronavirus ity. Ianao vahoaka sady solombavam-bahoaka ihany koa. Ahoana ny fahitanao ny hoe fandraisana andraikitra na tsy ny fandraisana andraikitra ihany koa manoloana an'io toe-javatra io amin'izao fotoan'izao raha ny eto Madagasikara no resahana. Falimayarabany nareo rehetra izay eto amin'ity plateau ity indrindrandrindra farabaina koa ireo rehetra izay manaraka amin'ny fandaharana zany ny radio Miara-Miampita zany fa indrindrandrindra tsika rehetra izay mihaino sy manaraka nyity fandaharana ity. Mikasika ny zavatra resahantsika fanontaniany rina teo moa zany dia hoe manahoana fomba fijeriko ny fandraisana andraikitra na tsy fandraisana andraikitra. Eto moa zany dia satria sa solombavam-bahoaka fa io ihany koa ny mahavahoaka anahy satria niala tamin'ny vahoaka ary nomeny ny vahoaka fahefana. Nisy teny efa marobe mihitsy no tenenina na tany amin'ny hainao manjery na tany amin'ny Facebook ary ny tenako dia tena manao serasera ao anaty Facebook mihitsy, manana ny page Facebook zany ao anatiny io, miteny miantso ny fanjakana indray ny andraikiny manoloana nyity resaka coronavirus ity. Ny zavatra hita aloha hatramin'izao dia tara ny fandraisana andraikitra. Asa na ny fahitana an'ireny menace mihitsy moa zany no nalefanay tamin'ireny fotoana ireny hoe rehefa tsy andraindraikitra ianareo dia aleo ny vahoaka ny andraindraikitra ary zahay dia vahoaka ihany koa. Rehefa tsy anida n'io sisy tany io ianareo dia aleo ny vahoaka ny anao anazy. Zany ke efa nataony rehetra tany Maurice zany fomba nirovan'ny olona tena rehefa fata fa tsy mandray ny andraikitra ny fitondrana. Fa eto zany dia hoe ny tsy fandraisana andraikitra no betsaka noho ny fandraisana andraikitra. Ary le fandraisana fanapa-kevitra omaly iny mbola tsy mahafa-po satria dia hoe suspension fa ino moa zany fanapahana ny sidina avy any Europa fotsiny no zavatra tanterahana fa ahoana ny avy any Afrika atsimo ange misy ao Afrika ange marobe ny firenena efa tratra any ka reny toerana reny zany atao ahoany reny fa tsy misy afa-tsy Europa, La Réunion ary Mayotte no lazaina tao anatin'ny fanapa-kevitra. Ny zavatra manaraka an'izay dia hoe le tsy fandraisana andraikitra mihitsiny satria inona mahatonga an'izany na le porte parole n'le gouvernement mihitsy ara no mahatonga mampijabaka an'le gouvernement sy fitondram-panjakana. Ny teniteny foana ary tena manambany ny fitondram-panjakana mihitsy amin'ny vava izay avoaka. Raha ohatra ka olona eny an-tsena na olon-tsotra no manao an'ireny teny ireny tsy mampaninona fa ianao mpitondra tenin'ny gouvernement manao fiteniteny ary tena miteniteny foana ohatran'ireny avy eo manao information diso lazaina fandana makany amin'ny Institut Pasteur dia rehefa mahazo valiny tsara zay vao afaka miteny hoe tena voa ianao. Avy eo ny Institut Pasteur miteny fa tsy mandray mihitsy ny fitiliana mikasika ny coronavirus ny any amin'ny Institut Pasteur fa makeny amin'ny hôpital ery amin'ny Anosy Alataoly. Ankoatran'izay ihany koa ireo zavatra rehetra zay tenenina hoe fiantsina ady na fanaovana tsinitsinina hoe mbola tsy ratsy noho ny pesta sy ny choléra io aretina io tena vavany tsy mbola tratra. Fa eto moa sady miteny za hoe raha sanatry ny vava enganenka tsisy an'izany tonga eto Madagasikara ka zahay ohatran'le solombavam-bahoaka frantsay maromaro zay tratra ny coronavirus io fa folo izy ohatran'ny vadin'ny prime ministre espagnol tratra ihany koa flo brésilianina vadin'ny prime ministre canadianina zany rehetra zany tratra daholo zany hoe ny olona mpitondra fanjakana satria mifanerasera amin'ny olona mety ho tratra izahay tsy lozan'zany sanatry vava ka tonga eto satria tsy maintsy mamonjy an'ireny vahoaka ireny miteny manao zay zavatra tokony azo atao ka raha sanatry vava ny tenako no tratra an'ireny zany sanatry vava dia sanatry vava dia miomanina reo any amin'ny gouvernement any fa rehefa hitany tenako any amin'ny bureau-nareo nareo zay nidikan'izay fa tratra ary dia miaraka ho tratra aminay koa satria tsy fatao an'izany kosa le vahoaka malagasy ary tsy atao tsinitsinina ohatra zany. Ny tsy fandraisana andraikitra eo anatin'izay avy ny tety pharmacie avy ny jery tany amin'ny toerana zay azahoana an'ireny gel zay ahafahana manasa tanana sy ireny fanadiovana tanana ireny efa tsy misy intsony zany hoe ny olona manana eto amintsika eto zao manafatra ny any ivelany any Frantsa sy ohatran'izany namana havana tsy nahita intsony zany satria efa tratran'le psychose panique tsika
kanefa le olona tsy manana nentimanana mihitsy satria tsy mora ny zavatra reny efa tsy misy intsony zany hoe tsy afaka hiatrika akory ary zany zavatra zany tsika hoe raha sanatra izy tonga eto a mbola lazaina fa tsy eto izy de fa lany re fitaovana reny tsy misy masika tsy misy rano ara moa tsy isy rano sasana tanana akory savony tsy misy zany ny fanjakana milaza hoe vonina andray an'ny io aretina io vonina nao sakrifisy ny vahoaka malagasy ianareo amin'ny fahatarana amin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra fantaniko mainty raha ao anatin'izay tsy mbola misy voa eto ary zay le mbola version officialy aloha zay version filoha-pirenena ary milaza fitondram-panjakana zany fa hoe naomby ny fisorohana nio aretin'io hatreto a ary mijery zareo hoe mandray fiapetra tsy kelikely fa ny toekarentsika ihany ko izy ireo a tsy maintsy tandrovina any mihitsy ny tiako akana ny hevitrao tena anisan'ny teny atao amin'ny antemera-pirenena tamin'ny fionana tamin'ny ministry ny fahasalamana sy ny transport tena ny teny mihitsy zay ary nangataka ny anidina ny sisy tany rehetra eto Madagasikara ny valiteny tao amin'ny antemera-pirenena de mbola izay tokoa hoe ny toekare-pirenena nojerena aloha satria maty ny toekare-ny toekarena raha ohatra kamidy io kanefa zao amasolo mavambahoaka ana de averiko tsara ny aina tsy voavidy nizaniza tsy mavidy an'io atao inona ny toekarena raha sanatry ny vafa ka maty daholo ny vahoaka ao anatiny 25 millions tsika eto Madagasikara fa tsisy manana n'izany fiarovatena eto zany ary mbola misy vava raha moa nataon'le mpitondra teny ny gouvernement ny serasera ny présidence tena miteny tena manao fanambaniana olona misy tena tsy mety mihitsy traité ny olona mpanao Facebook imbécile sy ny sisa zavatra ohatr' zany tsy fanao fa reny olona mpitondra teny reny na ny ministre ny serasera amin'ny teny fa hoe ny azamoradalaina fa indrindrandrindra zany hoe le zavatra noteneniny hoe ny ina moa izy tao le resaka coronavirus io izy izy a dia noho ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana no tsy mampisy an'io fa tsy noho ny fisin'Andriamanitra tena midefy Andriamanitra nge zany ianao efa tsy mandray ny andraikitra sarivinao a de mbola zany ny zavatra atao hoe noho ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana efa tsisy tsy miteny mona sisany tsy miteny fa manao ansigne hoe tsy mety zao zavatra ataonareo zao so ihany fa nisy ny mpanao Facebook nisy ny solombavam-bahoaka nisy ny vahoaka be deabe ny tabataba teny amin'ireny hainao manjery rehetrarehetra reny ianareo mpanao gazety ihany keo tafiditra ao anatiny dia mba nahita ny reny filoha-pirenena nandray andraikitra ny teny reny fa izahay ny tenako manokana dia anisan'ny teny hoe ny any ivelany ihany ny président république no miteny sy maneho hevitra mikasika an'io coronavirus io FDB no avoakany fa ny atsika alefa daholo ny directeur de cabinet ara-mona zaina miteny ny ministre zay tsy mahatapakahatra hatramin'ny zavatra tokony ho atao a raha tsy nisy zany pression mafy zay natao a tsy niteny le filoha-pirenena de rehefa nyteny izy a de mbola tenatenany eny mbola ohatrany hoe sous-estimena ihany mbola hoe niveau 0 tsika amin'izao fotoana mbola stade 0 fa andrasana stade firy ty zavatra ty zay vao andray andraikitra andrasana tonga misy olona ray io nge ao anatin'ny 48 heures 72 heures triplé quadruplé tombo roa avy telo avy de efatra eny le andrasana ho inona le izy ka zay no mahatonga ana miteny ozy za hoe ny fandraisana andraikitra ho an'ny gouvernement dia responsable gouverner c'est prévoir tsy andrasana hoe misy olona ka tratra eto de ampidirana anosy ala fa victime voalohany aloha nge de mpitsabo hoe ny paramedy reo mpikira olona ao anatin'ny hôpitaly voalohany sy mitatitra an'ireo zany rehetrarehetra zany tokony jerena ihany ny toekarena na nisy coronavirus na tsy misy toekarentsika fa zao marefo ary iza ny tompona andraikitra ao anatin' zany tompona andraikitra inareo voalohany indrindra ka momba an'izay indrindra ny député Anitra Razavamanatsoa na tiana na tsy tiana tsy maintsy miresaka politika sika eo ny coronavirus fandraisana ndraika tsy fandraisana ndraikitra tena azonareo hitarafana ny tonga de fomba fitantanana firenena amin'ny ankapobeny ve zany zao le fomba fietsika mpitondra am'izao aloha tonga de hitsina am'izay mihitsy tena mahitsy de mahitsy ianao ny teny anazy rina de miombonako hevitra zay ny zavatra tsapatsika hatramin'izao de hoe hatramin'ny isiny antoko mpanohatra ofisialy de hatramin'ny isiny ny fahasahiny rehetra zany a sy mitonona fa ho mpanohatra izy dia zavatra tazatsika de hoe lasa ny mpitondra indray ny manohatra amin'ny mpanohatra zay zany le fomba fitondrana am'izao fotoana ny mpitondra manohatra ny mpanohatra
dia tsy mandeha ntsony ny raharaha satria mijery iza indray no jerena ato misy compteny rakoto jerena compteny rabe jerena manaraka ny ao anatin'ny Facebook a de sur la base n'izay voalaza anatin'ny Facebook a no andraisana fanapa-kevitra zany ve fomba fitondrana ve zany tsy noho ny zava-misy mahasoa amin'ny vahoaka aloha tsy mijery raha zany no mpitondra firenena de tsy izay aloha ienoky tsara ny zavatra tenen'ny olona rehetra fa tsy izay ny fomba fiasa satria zay no ampiseho an'zareo le zay fomba fiasa zay de le mpitondra serasera sy mpanao communication le mpanao serasera ny fitondram-panjakana de mamaly ao anaty Facebook ihany a de rehefa zay le odim-panomem-panisy hoditra-kondro koa misy foana rehefa ohatran'izao de iny le hoditra-kondro mena an'le président république de mijabaka ary amin'ny fotoana le am'le fotoana iny le président akory atao moa fa izy misafidy zay mpiara-miasa aminy ao anatin'izay hoe raha-pirenena zay raha matosy olo-mavim-bahoaka ny seni zao farany teo a nalana nametra-pialana moa zany nalana de nametra-pialana le filoha-levitra nareo le mitaky hoe misy zavatra tokony hovana sy ny sisa na amin'ny fantaniko de tsotra tsy tokony efa mba hoe irika afahana mifampiresaka tsara am'izay ve zany zao satria ny fototry ny olona natao amin'ny seni no efa nalana tsy ao anatin'ny seni zole izy enikaza ohatrany hoe zavatra mitranga am'izao hoe misy le coronavirus a de misy diversion zany aloha zao any daholo aloha masony rehetra de mpanao boxe na mpanao sport moa zany mpanao boxe de hoe sauvé par le gong le coronavirus a sauvé zay mihitsy ny coronavirus zany misauvé any zavatra problème goavana be iny scandale électoral iny kanefa na eo ara ny coronavirus a de tsy adino iny zavatra iny satria iny mihitsy ny tena fototry ny zavatra rehetrarehetra tsy mety am'izao fotoana zao ary mampitsangam-boly sy mampiteny ny olona rehetrarehetra sy ny tompona andraikitra raha politika ina mahatonga miteny zany tsisy tsy ny teny indrindrandrindra fa ny mpanohatra nandritran'ray fifidianana rehetrarehetra zay nyseho teny meloha fifidianana de efa ny teny hoe tsy mety io liste électorale io tsy mety ny fomba fitondran'ny seni an'ity raharaha ty tsy mety ny fomba naovana recensement iny tabataba hoe misy kara-panondro santoka atao ary misy tena kara-panondro tena natao hatramin'ny directeur général ny imprimerie nationale angeny tsangany andro alahady izy nanao conférence de presse satria efa tena tsy aloalika ntsony amin'ny ranombary tam'izay fa efa tena niatra manaina mihitsy a ny zavatra nitranga efa ny teny izy fa misy 1,500,000 na carte d'identité nationale no commandine ny ministère ny atitany de zao voaka ny ino moa zany dia tenena hoe nanao aveu ny vice président seni nanao aveu seni ino moa zany a araky ny en terme juridique di hoe opposable à tous voafatotry ny voalaza ny vice président seni iny a ny seni manontolo ary ny fitondram-panjakana sy ny olona rehetra nandray anjara tamin'iny fifidianana iny mamatotra ny rehetra iny mamatotra ny rehetra iny tsy afaka mialan'inona andeha nazava fa mipolo ny fanojatony eo a ny seni fa efa voateny le vice président le izy amin'ny anaran'ny seni nanao conférence de presse officiale izy amin'ny anaran'ny seni notrono ny membre ny seni rehetrarehetra afatsy ny filoha fa ny filoha koa avy eo ny larobien iny nanao conférence de presse ihany koa notrono le vice président zay avy nanao conférence de presse miaraka mpikambana rehetra ao anaty seni tsy nitenina kely ohatran'iny raha hoe nanao faute grave nanao faute lourde na nanao ny tsy fanao le vice président fa au contraire ny cautionné niaro tena niaro ary nanazava n'le zavatra voalaza vice président seni hoe io a de zao ny tena dikany fa mangarahara ary netiny fifidianana sy sisa fa nisy an'io 1,273,000,000 io a le doublon any karapanondro numéro ny karapanondro sy ny anaran'ny olona 110,000 le quelque teo dia nizy indray no nanazava ny filohan'ny seni indray no nanazava hoe tsy misy fiatraikany amin'ny fifidianana io zao tena voanaika izy nandetika ny tenan'izy rehetrarehetra seni ka ny tiako tenenina am'izay zavatra zay toy izy za hoe na misy ara ny coronavirus io raha io mbola tsy mijanona ary io voanaika mahatonga nyty radio Miara-Miampita ty nke tena hoe ampitana amin'ny olona n'izay zavatra misy satria any ananonanany tsy maheno fa tsy le feutokana anankiray RNM sy TVM dia iny zavatra iny zany mila verina foana hoe tsy nanjary
ary tena faraky ny tsy nanjary indrindra ny liste électoraly iny na izy omena tsiny na izy omezany tsiny fa zao kosa aloha za manokana dia miteny eo ary tsy ohatrany tsy voateny mihitsy hatramin'izay a misy tompona andraikitra ngeza be eto amin'ity firenena ty mikasika ny liste électorale sy ny fifidianana gouvernementa napetraka natsangana taoriana ndre fetsiketsehana teny amin'ny 13 mai reny gouvernementa natao hikarakara ny fifidianana afaka nanatsara fifidianana afaka nanatsara fifidianana na ny ministère ina fa gouvernement natao hikarakara fifidianana nefa izy ohatrany tsy de misy miteny de iny gouvernement iny zany voalohany indrindra tompona andraikitra amin'iny resaka fifidianana iny efa 2012 le olana fa tsy na 2012 na 2018 na inona le izy fa zao raha melohany 2018 naninona tsy nidiovonareo ary nesorinareo io alohan'ny 15 mai tamin'ny 2018 hitanareo le izy naninona tsy nataonareo raha hitendrenareo fa tamin'ny 2018 io zavatra io no nitranga indray tenareo zany voanaiky akoho napidika izy an'ity firenena tia amin'ny fanaovana révision spéciale na koa 2019 koa mbola misy nafana ninona zavatra tenena ho a de hoy ia fotsiny hoe misy tompony andraikitra ngeza be eto a gouvernement tsy afaka miala seni manontolo fa tsy ny vice président rery za moa de gaga vo za hoe vice président no nametra-pialana terena nametra-pialana satria efa nitorinao tary amin'ny HCC tary de nahazo ny sahazanao koa tany amin'ny HCC tany a olo dehibe any ary kirakira lalàna sy mamenatra be zavatra ohatran'ireny hoe tena gifle no valy teny avany a tokony ala ve zany ny seni rehetrarehetra amiko toy za tompona andraikitra satria voafatotra manontolo amin'ny asa nataony seni miala daholo ny tena mametra-pialana moa zany raha ohatra ka natao mametra-pialana vice président seni de mametra-pialana daholo nareo rehetrarehetra fa efa namatotra anareo ony ary ny ray tsy kombakomba atao daholo nareo tsy ny fotsiny nge ny olana atao anatin'io seni io e fa iny no navoaka iny no marina iny moa mbola fanontaniana sy mbola deba azo atao be deabe fa nanina izy ny teny aniny fa maninona zao vao ny tenenina inona ny tena ao ambadika aniny be deabe ny question petraka fa le fait est que le vice président de la CENI io a zavatra nanao ny fanambarana iny a de amin'ny anaran'ny CENI de ninina zavatra teneninareo dia tsy azo esorina tsony iny na kisana migômy io na gomena io na angalana ino io nanaovana blanco io efa miparitaka anaiza anaizy io efa mahafantatra hatramin'ny olona tsotra farany tsotra indrindra ahoana tokoa moa no eritreretana an'izany enikajatsirija hoe rina hoe ny anarako ohatra fa zafy manatsoa anotrinyaina numéro an-karapanondroko ao anatiny le tatotra le rapport anexany nataony seni io a tsy namorona fa tena miteny zavatra misy anarana misy numéro an-karapanondro a indroa natao anatin'ny liste ohatra numéro karapanondroko indroa natao fa le numéro an-karapanondro miverimberina manomboka hatramin'ny roa ka hatramin'ny efatra amby telopolo eritrereto hoe enao zany numéro karapanondronao naverina inny efatra amby telopolo misy 5 amby roapolo misy efatra amby folo misy impolo ahoana no eritreretanao an'izany hoe possible zany zavatra zany ny anaran'olona de raha ohatra ny anarako zany to hoe raha zafy manatsoa anitry ny aina de novaina hoe raha zafy manatsoa manitry ny aina karapanondroko ihany ny ao anatiny eo indray fa ny anarako de aveo indray mety nataony lanitry ny aina koa mety no esoriny fotsiny koa le asa fa lasa anitry ny aina ihany na famadika fotsiny le prénom zany rehetrarehetra zany ho za hoe ny olona no mikitika ny ordinateur fa tsy ny ordinateur mampikitika no miovina ho azy fotsiny na mampiditra zavatra fo azy eo fotsiny zay zavatra ampidirinao ao a no avoakany ka ahoana no hitenenanao aty amin'ny 2019 fin février 2019 2020 aty ianao vao miteny hoe zao ny tena zavatra misy tao le tompona andraikitra porte parole nanomboka tamin'ny fifidianana 2018 ka hatramin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo a navelanao mitabataba sy niaro sy zavatra ny teniteneny rehetrarehetra reo de noho ny teny amin'izay izy hoe zao ny zavatra misy marinao de sanctionnenao satria hoe nanao faute grave amiko zany to zany le nanao faute grave mihitsiny a dia itsika zay manaiky an'le seni fa ny gouvernement ny fitondram-panjakana nanenjany fitondrana ina moa zany le institution nanendran'le seni mihitsiny iny quota iny andriamato Thierry Rakotonarivo iny a quota ny assemblée nationale tamin'ny fotoanandro zany hoe manana redevabilité amin'ny mpisolom-bavam-bahoaka izy fa io moa zany mbola tsy vita zao le raharaha satria mitaky am'izao fotoana zao ny mpanohatra rehetra ny olona rehetra hoe
enquête indépendante ahitana ny marina mikasika an'iny liste électorale iny. Aona mety ho endrika isehoan'izay zany. Raha araka ny lalàna zay indrindra iza no antenenareo anao an'izay hoe indépendante zay zao ACC sa inona sa le zao aloha e raha ohatra ka mbola fitondram-panjakana na ny HCC no antenaitsika efa tsy crédible tsondreo amin'ny rehetrarehetra efa nahita ny zavatra nataony rehetrarehetra ary efa voavita clé CENI na ny HCCR satria le liste électorale nampiasaina mihitsy no namitahana amoahana an'le valim-pifidianana ka na izay zao ary ange lany tam'le liste tsy ara-dalàna e zay tokony efa nametra ampialana anareo raha eo ndray moa tsy maintsy ny zavatra samihafa eo ny tena zavatra mahasamihafa hoe fa maninona no Andriamatoa Thierry Kotonarivo nametra ampialana satria olona nitendrena izy fa maninona le solombavam-bahoaka nasena miala fa raha sevo midémissionna ny président république dia midémissionna miaraka amin'izay rehetrarehetra satria manomboka any amin'ny modèle io a fa izy ndray fa hita hoe kimaître ianitra nanao démission fa maninona anao démission hoe matahotra fifidianana nareo hoe zao eto zany aloha zay milazaka rehetrarehetra nge tsisy matahotra fifidianana zany manantena andresy foana fa hita aloha zany de hoe nandresy tany amin'ny toerana zay latsahana fa izao fotsiny le izy hoe izahay kosa dia nafantatra fa zay tsy nangala-bato ary tsy nanao manipulation ary zahay efa nitabataba hoe tsy mety io liste io efa natratra n'le karapanondro sandoka de eto mbola averiko fa mbola verina kely le resaka hoe misy tompona ndraiky mpanjakana zany gouvernement nisany karakara ny fifidianana fa ministère ny aty tany tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanaovana karapanondro ny chef district sy ny délégué d'arrondissement reny chef district rehetra eto zany de lasa mampalahelo moa zany fa lasa le corps ny administrateur civil no lasa voaloto fantatritsika reny olona reny fa niasa rehefa miasa de marobe no hoe manompo zay fanjakana misy eo satria zay no asany administrateur anazy fa maloto am'izao fotoana zao le izy satria ny karapanondrom-pirenena de niala tany amin'ny district daholo tsisy karapanondro mivoaka tany amin'ny toerakafa dia zao rehefa miala ny amin'ny chef district de chef pokotany koa tafitra zay mbola tompona ndraiky mpanjakana ihany koa ratsa mangaiky any ministère ny atany tsy misy afa tsy ny chef pokotany no mahafantatra hoe maître ianitra de mipetraka ao ananina ny fianakavian'ny maître ianitra de hifidy any rakoto fianakavian'ny rabea de hifidy any rasoa tsisy afa tsy ny chef pokotany no mahafantatra an'izany tsy voalaza zay ny teneko tao za hoe tsy mbola ampy ny navoaka ny vice président Thierry Kotonarivo iny fa mbola ao ny fanontaniana sy ny ametrahana n'le anaovana n'le enquête indépendante hoe ary le olona ny esorina tao anatin'ny lisy-pifidianana le lisy-pifidianana nokitiana nakaiza daholo reny iza ny tompona ndraikitra reny mbola miverina any amin'ny CENI ihany de chef pokotany ratsa mangaiky any CENI inona ny mbola ratsa mangaiky any CENI mbola ny antehitra tamin'ny chef district sy ny chef district sy ny chef pokotany ihany angeny CENI tamin'ny rehefa tonga aty ambany aty de avaiza zany le fanjakana miditra ao anatin'io tiako tenena zany toy za hoe rehefa tokony mametraka esorina de miala daholo reo raha mbola hiatrika fifidianana madio eto moa za de mbola iresaka ny kasika ny communauté internationale anisany pnud tena reny zany le fampihina moa zany tena famanandalitra tanteraka mihitsy satria nisy an'le atelier mikasika bilan mikasika ny processus électoral zay natao tao amin'ny Colbert tamin'ny faraparan'ny volana janvier tsy nentina andray anjara ny team ny antony satria rehefa nijerena le fanasana dia ny président CENI sy ny président ny HCC no mampiantso fa tsy ny PNUD no miinvité zany no manasa de vao nahitan'izy zay de raha tsika no mitabataba sy tsy manaiky an'ity zavatra natao rehetrarehetra nataon'ny CENI sy ny HCC ty de tsika veny de honorer sy cautionner zay zavatra voka rehetrarehetra eo de inona voka ny PNUD iny hoe tsisy tomika fa de ara-dalàna fa de nanaiky ny rehetrarehetra de ny lamina izay amin'ny lafin'izay no fitahana hatramin'ny HCC hoy aho satria raha nafantatra ny HCC fa raha mialohan'ny fifidianana nafantarana an'io de tsy maintsy ny teny ny HCC hoe ataovy ny assainissement ny liste électorale io vao miditra amin'izany fifidianana madio le gouvernement napetraka nge anao fifidianana madio mangarahara rekeny rehetra fa le izy sady malotony tsy mangarahara no tsy fantatry tsony zavatra tokony tenena anazy fa tamin'ny fotoan'androny de ny président
raha valomanana te ampiseho modely ty afrika seto madagasikara hoe zany ny demokrasia manaiky ny didi-pitsarana na de efa nanomboka ny tabataba ary zahay nidina an-dalambe tamin'ireny saika amoaka n'le porofo rehetrarehetra tamin'ny écran géant teny amin'ny 13 mai reny de hoe aloha ara zay zany ny fanapa-kevitry le olona tena concerné président ravalomanana dia atsaitsika zay fa nindray ny raban'le filoha-pirenena lany tamin'le didi-pitsarany HCC fa averiko eto raha fantatry ny HCC fa zay ny zavatra lisy mpividianana 1 273 000 doublon amin'ny numéro karapanondry sy ny anaran'olona miverina indrona intelona inefatra na impolo dia tadio tsara zay fa eo amin'ny 25% ny olona ny fidy satria tsy ny olona nyrecensena hoe ifidy électeur de tany amin'ny 10 millions tany ny olona nandeha mifidy de 5 millions tany nytenena teo amin'ny 5 millions teo rehefa tena zoina am'izay le izy de nataony isa dia hitatsika fa 1 273 000 iny de fa hitatsika 4% manakaikikaiky ny 25% ny électeur de ahoana am'izay zany eny ary mandeha de mandeha ny fotoanatsika zary moa resahantsika eto daholo ny raharam-pirenena rehetra fa voafetra amin'ny fotoana isika eny ary mena eo amin'ny 2 minitra eo anao solombavam-bahoaka ny Madagasikara anitra razafy manatsoa mba metrahana zany hoe raha izany ny fandehan'ny raha mbola tantara lafy ty raha ty inona ny afatra apetraka ao ho an'ny vahoaka zareo mpitondra ihany to de ahoana mety totoy ihany tsy hoe mpaminany tsika fa miainga amin'izao zava-misy nytoy eny aloha de hoenotsika amin'ny radio Miara-Miampita foana ny hoe ho inona ny zavatra ho afatra apetraka amin'le vahoaka fotsiny de zao miatrika ny coronavirus tsika rehetrarehetra fa misy olona tompona andraikitra eto dia ny tompona andraikitra voalohany raha ohatra ka sanatria tafiditra eto ireo olona reo de tadio tsara ny tsy fandraisana andraikitra no natonga zay na ny tandrevaka na ny fitavozavozana izy milaza fa andray an-tanana ny fitsaboana manontolo dia misy compagnie aérienne sasasasany moa zany teny hoe raha miembarqué olona zay mitondra aretina de hoe lasa reny compagnie aérienne reny no miantoka anazy fa ny olona nge tsy fantatrao ny porteur sa ny olona manana le aretina any anatiny ihany mbola tsy mampiseho mafanana mbola tsy hita sy nina fa rehefa zay olona ny lalovany zay ny raisiny tanana rehetrarehetra efa mifindrany daholy ahoana no afahatsika miteny an'izay ho za hoe ridicule mihitsy ny décision nraisina il y a 2 jours 3 jours hoe tobasana fanafody ny olona rehetrarehetra zay miditra eny nga iny fanafody iny ampidirina any ambava de mahafaty an'le fanafody manafady malele virus fa ny zavatra tiako tenena amin'ny olona fotsiny hoe tsika mivavaka tsika kristianina zany rehetrarehetra zany atao fa ny famelona mailo amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zay no zavatra fanetanana zany fanadiovana tanana sy ny sisa rehetrarehetra io tsisy olona avita tena rery zany eo na ny tenako zao ary indraindray mba adino ny manasa tanana fa misy mampatsiahy hoe ie manasa aloha tanana fa le gel na savony mety tsy anana ny olona tsony fa ny zavatra afatra tenenan'le vahoaka ihany koa de zao taditio tsara fa ianao ny tompony no avinao fanapa-kevitrao no avinao ka rehefa miantso izahay mamaly ny antso ianareo dia zay no zavatra fiarah-mietana zay no fiarahantsika manatsara sy manavitra nyty Madagasikara ty solombavam-bahoaka izahay zao so tokony ianao an'le tatitra sy ny sisa famorim-bahoaka tsy mbola fantatra inona hoe inona moa zany zao no fepetra raisin'le fitondram-panjakana fa zao aloha zany de vory vahoaka mbola atao fa ny match internationaux tsy azo atao fanehoana ino zany firahana amin'ny olona be dehibe reny mbola tsy zany mesure zany aty amintsika zao fa na izanona tsy zany ary tsy maintsy ampitaina amintsika foana hoe zao ny zavatra misy fa raiso an-tanana ny hoavinao fa tsy zao no ny fanarahana tsy ny fanaraka tamin'izao tsika ary ty zavatra ty mbola ho lava fa tsy ho androany fotsiny hafa ny fanjakana rehefa tsy mahay maka lesona amin'ny zavatra mitrangana oerinana de tadidio tsara fa anaovan'ny olona tambabe ary rehefa mitondra fanjakana de tsy maintsy misy mpanohatra mety misy namanao anatin'ny fitondram-panjakana misy namana solombavam-bahoaka fa ny hevitra samy manany azy io dia samy fanaja ny hevitra ny fotsiny fa rehefa tonga tokoa ny tokoa de io zany hoe tonga amin'ny hoe ny fanjakana ny ina moa zany ny firenena tsy atakalo zavatra hafa mihitsy ary mifanatsy amidy
zay eny ary mangasetraka raha matosolo mavavoaka ny madagasikara anitra raha zafy manatsoa ny vahiny vahiny tompotrany any moa zany atao anatin'ny fandarana Miara-Miampita tamin'ity anio ity a mbola misy ve ny vahintsika hitatsika eo aloha mety mbola mitoy ny lalao raha ny fanazavany solo mavavoaka madagasikara teo dia tsy androany irery kory na tsy hoe tsy androany ihany kory ity fandarana ity zany fa ho ity eo ny fandaminana ny amin'ny hoavy a misaotra anao raha matao solo mavambahoaka dia misaotra anareo miralahy misaotra anao rina misaotra anao enkaja misaotra ny teknisianna ihany koa misaotra an'ireo radio rehetra zay nanaiky miaraka nampita an'izao fandarana zao eny ary tsara tare Madagasikara sady manakarena zavaboary manakarena fitahin'Andriamanitra ihany koa ka mahatonga antsika malagasy tsy mba tsy ady ary tia fihavanana iverenantsika iainana kely ary zany antony itiavantsika rehetra azy zany